tsisy afa-tsy zay. De nandray ianao rehefa ohatra ka mahatsiaro hoe misy zaratra nataonao de lasa ianao mandeha manamelo teny. De zay zavatra anankiroa zay ny tadiavan'ny olona vahaolana. De lasa izy manao développement personnel. Ny développement personnel de mampianatra ny olona ny hoe mahery ianao, matanjaka ianao, rôle ianao, zao ianao, ianao. Ary ny tena mampalahelo de misy lasa efa manomboka tafiditra ty anatin'ny kristianisma koa le izy satria lasa fampianarana zao ny hoe mpandresy ianao, mahery ianao, zao ianao. De za miteny foana hoe tsy tsika mipandresy fa iza mipandresy. Rehefa tsisy an' Jesosy tsika tsy mpandresy zany, laingy zany. Rehefa tsisy an' Jesosy tsika tsy mpandresy zany tsika. Jesosy mipandresy ary nomeny atsika ny samy hafa be tsy tsika mipandresy. Fa Jesosy mipandresy ary nomeny atsika ny fandreseny. Mila mazava tsara le izy. Fa tsy manao raccourci hoe mpandresy nefa resy foana. Attitude positive toy le fampianarana, fanamboaran-tsainy. Ny zavatra rehetrarehetra mitranga tsy maintsy mivy rapitso. Aloha andeha mandeha zay midona. Iainy fotsiny ny androany iainy fotsiny ny androany. Ny androany tsy éternel de manamboatra sainy, miezaka manamboatra sainy. Attitude positive, miezaka manamboatra sainy. Ny yoga ny anisan'ny tena ataon'ny yoga dia ketony an'Andriamanitra ao anatinao. De tsy haiko hoe Andriamanitra izy aloha zany ny ao anatiny fa tsisy Andriamanitra zany ao anatinao rehefa tsy ao am' Jesosy ianao. De mitady izy ao anatiny ao izy ony ao anatintsika tsirairay ao misy Andriamanitra. De mikaroka an'izay hoe Andriamanitra ao anaty zay. Le Andriamanitra ao anaty maty teo amin'ny hazo fijaliana il y a 2000 ans de cela. Rehefa tsy mino an'izay ianao tsisy Andriamanitra zany ao anatinao. Satria ianao tafasaraka tamin'Andriamanitra de mitady de manao kety éternel io fa tsy ahita ninenina eo izy. Misy semblant ohatran'ny hoe manana fitsaharana izy ohatran'izany satria manao entraînement. Misy entraînement fijaliana tena. Za mijery tena misy entraînement misy zavatra tsy azo hohanina manoatra lavitra noho ny olona eo ambany lalàna. Satria misy zavatra tsy azo atao, misy zavatra tandremana be deaibe. De ohatran'izany au fait ny fomba mpivavahana sy reto zavatra reto ane mitovy ihany raha ny tena mariny. Ny fombafomba mpivavahana satria ny fombafomba mpivavahana indray mpivavaka indray miezaka mba manao zavatra tsara mba hividianana zay zavatra ratsy natao. Zay ne ny fomba mpivavahana. Ny fomba mpivavahana de ny olombelona miezaka amin'ny herin'ny tenany. Fa tadio tsara fa tsy tsika ny nasoan'Andriamanitra hoe avy miakatra ty. Fa Andriamanitra no nidina arina teo Betela raha tamin'i Jakoba nisy tohatra tokoa teo. Fa tsy Jakoba niakatra n'le tohatra. Fa izy nidina avy amin'le tohatra teo Betela. De mila azo zany zavatra zany hoe tsy ny olombelona ny miakatra. Fa ity zavatra rehetrarehetra ity zany ny olombelona miezaka miakatra. Miezaka miakatra ny olombelona fa ny tena vrai kristianisme kosa de Andriamanitra no midina. De tadiova rehefa miezaka miakatra ianao. Zay le hoe centré amin'ny tena. Rehefa miezaka miakatra ianao de sady manosika. Inona ny zavatra hitranga rehefa miezaka miasaka ianao nefa vato be ny atosika. Satria le fisarahana tamin'Andriamanitra io atosika io. De ohatran'izao le pozidina zavatra mitranga. Raha ohatran'le tiana zavatra hitranga eo. Tsy maintsy miveriny ty lalàna io. Mireo folona io. Karma. Miveriny io. Miezaka ianao manosika. Mety ho tafakatra ambony tokoa fa le zay le teneniko teo hoe le tonga eny ambony mora. Mety ho azo atao ihany. Fa le mitazona azy hijanona eo resaka ary tsy ho vitanao io. Io ne mety azo atosika hiakatra tokoa ne io fa nga io voatoanao tsy hidina. Ary ny lalàna naturel nefa izay. Lalàna naturel zay ny antsoina hoe loi du cause à effet. Lalàna zany miakatra ianao mety hiakatra. Fa rehefa tapitra ny volonté anao de tsy maintsy mianjera ianao. Loi lalàna io. Ohatran'izany io lalàna ny anazavakely lalàna fotsiny somary voaka kely fotsiny misy ny antsoina hoe loi de l'apaisanteur. Ny antsoina hoe loi de l'apaisanteur maka zavatra anankiray zao ohatra
maka zavatra anankiray dia raha tsipiko ty dia makaitsy ty milatsaka ty na tiako na tsy tiako tsy possible mihitsy ty hoe na tsipiko ty dia iny fa lasa niakatra le izy satria lalàna zay ny antsoina hoe loi de la pesanteur ok ny olombelona tompoko ao anatin'ny lalàna misubira fa tsy miazira zany hoe miatra aminao fotsiny zay lalàna iainanao fa ianao tsy afaka miazira mihitsy ao anaty lalàna zay ny antsoina hoe lalàna ny ota sy fahafatesana zany hoe rehefa lalàna ny ota sy fahafatesana ny iainanao dia na tianao na tsy tianao tsy maintsy hiaran'ilay fahafatesana ianao zay ny atao hoe lalàna ianao tsy afaka miala amin'io raha tsy misy lalàna ambony hafa dia ohatran'izay zay ny loi de la pesanteur fa misy ny antsoina hoe loi de l'aérodynamique loi de l'élévation ohatrany aonandray ny loi de l'élévation misy avion anankiray 300 tonnes dia misy puissance manosika anazy miakatra dia inona ny zavatra mitranga tsy menjery izy ary miala ao anatin'ny loi de la pesanteur izy fa raha sanatria miala le puissance le mitondra anazy hiakatra ao anatin'ny loi de l'aérodynamique dia inona zavatra mitranga milatsaka ao anatin'ny loi de la pesanteur izy mazava amitsika milatsaka zany hoe misy lalàna karazany be dehibe fa arakarak'izay lalàna iainanao dia misubira fotsiny ianao dia ohatran'izany amin'izay ny lalàna ny ota sy fahafatesana lalàna ny ota sy fahafatesana dia tsotra lasy raha olombelona dia maka izy supposons hoe maka 20 kilo izy ato dia 30 kilo ato dia mamory zany hoe volonté misy le antsoina hoe volonté zay langage adamika zany izy io volonté dia toeriny amin'ny volonté an'le loi de la pesanteur ny ray 20 kilo ny ray 30 kilo dia eo izy dia toeriny amin'ny volonté any inona zavatra mitranga ohatranitsy inona zavatra mitranga rehefa tapitra ny volonté any dia inona ny zavatra mitranga menjery io ohatran'izay ny lalàna ny ota sy fahafatesana miezaka ny olona manohatra an'io manohatra an'io manohatra an'io amin'ny volonté any dia rehefa tapitra ny volonté any dia inona ny zavatra mitranga menjery io dia ny sasany hita be le menjera ny sasany tsy dia hita loatra dia le tsy dia hita loatra manenjika an'ilay hita mazava ny anao tsy hita zany hoe aza mitsiriritry zany nga hita zany tsy hita zany ny sasany ny any am-pony any le izy dia tsy hita fa ny sasany hita be dia le tsy hita manenjika an'ilay hita fa ao am' jesosy kristy misy ny antsoina hoe lalàna mifananaina rehefa mifanahany kristy no mitarika anao indray dia miala ianao anatin'ny lalàna ny ota sy fahafatesana tsy izay aloha ny resakitsika androany fa anazavany kely an'izay ihany rehefa avy eo dikan'izany dia zao rehefa miezaka amin'ny herin'ny tenany ty olona tika volonté ny anaovany an'io dia na hoe lana ho aingana dia hiverina amin'io zavatra io ary zay ny problème amin'ezaka amin'ny herin'ny tena manao ianao dia ny farany amin'izay rehefa avy eo amin'izay dia dia zay zavatra nanomboka nataonao arany rava daholo zay ny loi du péché de la mort fa ahoana kosa ny vahaolana ao am' jesosy kristy vahaolana ao am' jesosy kristy averiko fa mila azontsika tsara jesosy kristy no adama farany andriamanitra namorona ny adama voalohany dia nanody adama voalohany dia niala lay voninahitra teny amin'ny adama dia lasa izy nitafy akanjo ravina viavy dia mbola men'andriamanitra vahaolana ny ary izy jerena zany fitiavan'andriamanitra nalan'andriamanitra le akanjo ravina viavy dia nisoloan'andriamanitra iny akanjo odibiby ary alohan'ny anomezan'andriamanitra azy akanjo odibiby dia inona ny zavatra tsy maintsy nataon'andriamanitra tsy maintsy namono biby andriamanitra tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rahalatsaka tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rahalatsaka tandindony jesosy kristy sahady le izy satria paoly no miteny hoe hitafio jesosy kristy dia iny akanjo odibiby iny efa tandindony jesosy kristy zay nitafiny fa tamin'ity indray mitoraka ity indray tena mahavarina be le fitiavan'andriamanitra namorona olombelona izy dia nitafin'ny endriny andaontsika amorona olombelona tahaka ny endrikitsika nidefahiry ny adama voalohany iny dia inona ny zavatra nataon'andriamanitra izy andriamanitra indray ny tonga nitafy endrika olombelona
nivadika ny tantara, namorona olombelona izy nitafiany endriny de fahiry iny de lasa indray izy Andriamanitra ny lasa ny tafy endrika olombelona. Ary zay ny atao hoe Adama farany, zay Jesosy Kristy, izy Andriamanitra ny tonga olombelona ny tafy endrika olombelona. Iave ny dikany hoe Jesosy dia iaso ny mpamonjy. Le izy Andriamanitra mpamorona no nitafy nofo ary lasa olombelona. Ary rehefa tonga izy nitafy nofo de lasa olombelona, de zao ny zavatra nitranga. Netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra. Ny endrim-pahafatesana rehetra netiny teo amin'ny hazo fijaliana. Inona avy zany endrim-pahafatesana zany? Netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny ozona. Ten'Andriamanitra de miteny hoe voaozona izay miantona amin'ny hazo. Netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny ozona. Netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny helokontsika sy ny fahotantsika rehetra. Netiny teo. Indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Netiny teo. Netiny teo amin'ny hazo ny subirana zay izy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny aretina dia kapoka taminy ozy ny tenin'Andriamanitra no nanasitranana antsika. Tao amin'ny nofony netiny, zay ny antony natokana azy hoe mipotipotehana ny nofony. Ny aretina ane au fait, ny aretina ane c'est dans ton manifesté au amin'ny corps-nao e. Ny aretina ane tsy m'existe raha tsy misy corps tsika e. Azonareo? Ny aretina tsy m'existe raha tsy misy corps tsika. Ary ny aretina de manifestation any maladiany âme. Zay ny dikany hoe maladie, le mal a dit. Zalahy scientifique malala tsara hoe rehefa ohatra ka amin'ny stress ianao sy ny any ohatran'izao dia miattaque rein. Rehefa zao ny problème anao dans l'âme dia miattaque fo, miattaque vavony sy ny rehetrarehetra. Ny aretina raha hazavaina de tsotra. Manazava an'ity foana, hazavaina ny aretina de tsotra. Ny aretina ohatran'ny homosexualité teo ihany io. Rehefa ohatra ny olona ka mijery loatra zavatra hita maso, de iny foana ny ainany, zany hoe ny fiainany manontolo conditionné ny zavatra hita maso, de manomboka hoe izy lasa mitaintaina, matahotra, mitebiteby sy ny ohatran'izany, de io corps roa miproduire ny antsoina hoe cortisol. Ary io cortisol io de manimba zavatra be dehibe ao anatin'ny corps. Manimba ny anticorps. Ilaina izy ao anaty vatana, équilibre. Satria misy an'izay ny vatantsika. Fa lasa miproduire be dehibe an'io ny vatan'ny olona rehefa ohatra izy ka zavatra hita maso foana no jereny, de io ny ainany. De ny olona rehefa matahotra de miakatra ambony ny cortisolany, de manomboka mamodika ny ao anatiny rehetrarehetra, de manomboka marary ny olona. De zany mahatonga hoe misy ny olona marary fo, marary rein sy ny ohatran'izany. Satria reny ane mahatonga an'ireny ane resaka tahotra e, resaka peur, resaka zatra, resaka inona moa ty fitaintainana, resaka fanahina ny ampitso a, de lasa micrée poizina ny vatan'ny olona, de reny ny sehoany. Zay zavatra zay nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay mahatonga an' Jesosy miteny hoe mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mahavizaretana. Amin'ny fotoana ny olona mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, matoky ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, de mitsahatra izy, mipetraka tsara izy, mitsahatra izy, matoky ny asa-pamonjeny, de ao anatin'io corps io micrée an'le antsoina hoe sérotonine sy dopamine. Zay élément reo, élément de bonheur, inona moa ty izy ty? Substance de bonheur, antsoina hoe dopamine, ny dokotera malala an'izany. Lasa miteraka an'io ny olombelona, de lasa mitsahatra izy, de lasa feno fifaliana foana izy sy ny ohatran'izany. De hitanareo fa médicalement tsy miracle akolo ny fanasitranana. Azonareo? Fa tena important be ny hoe mibanjina ny Jesosy Kristy, de mitoera mifantohy amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Fa rehefa mifantoka eo ianao de lasa manomboka matoky ny asa-pamonjeny ianao, de mitsahatra ianao. Zany ny dikany hoe nandefa ny teniko a anasitrana azy ozy izy, ny teniko de ainao any mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tsy laingy zany tenin'Andriamanitra zany, satria lasa mampitsahatra atsika, manome fahasalamana antsika zany tenin'Andriamanitra zany. Zany hoe asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. Netiny teo amin'ny hazo fijaliana
ny endrim-pahafatesana rehetra inona le endrim-pahafatesana le nitononiko teo. Ny fahafatesana de fisarahana amin'Andriamanitra, fa ny endrim-pahafatesana miteraka endrim-pahafatesana ozona aretina, fahotana, tebiteby, fahantrana, ny olana sa zavatra maro isan-karazany, ary ny farany dia fahafatesana vatana, ny adi-tsaina sy ny rehetrarehetra, endrim-pahafatesana daholo ireny. Ny satrohana tsilo Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Inona ny antony? Satria izy no nitondra ny adi-tsainao rehetrarehetra. Natotona teo aminy ny adi-tsainao rehetrarehetra. Natotona teo aminy izay zavatra rehetrarehetra mampiasa ny sainao. Izay zavatra rehetrarehetra mampiroro sy mampatatro natao teo aminy. Nenjehany Jesosy, nororaina izy. Misy amintsika lasa manao victime tena, zay moa kristianina de zay zany tsy maintsy enjehany, de lasa itsika mi se sentir victime. Tsia! Tsy itsika ny victime fa Jesosy nefa victime teo amin'ny toerantsika. Izy nefa nenjehana, izy no nororaina, izy no nopaina, izy no nlatsaina. Zany eny nahazo anazy napekanjonany le akanjo volomparasiny izy raha mpanjaka tokoa ianao. Raha ohatra ianao ka Andriamanitra de mifetahana ny tamaina izy raha Andriamanitra ianao fataro ary iza no namelaka anao. Nirorana izy, natao inona izy. Nizaniza amintsika mi se sentir victime, mieritreritra hoe za enjehana, zao. Jesosy ny efa victime teo amin'ny toerantsika, tsy victime tsony ianao. Raha inonao zany mazava ho azy. Tsy victime tsony tsika. Ary zay le niteneniko teo hoe sady tsy victime tsika, nefa tsy tsika koa mimpandresy. I Jesosy ny victime teo amin'ny toerantsika, ary Jesosy koa mimpandresy ary nanome atsika ny fandreseny. De raha azontsika tsara zay, il s'agit pas de nous, tsy resaka atsika io resaka io, fa resaka ny Jesosy Kristy. Tsy victime tsika. Ny aretina efa netiny teo, ny ozona, ny fahantrana, ny rehetrarehetra efa netiny teo daholo. Victime Jesosy. Zay no mahatonga hoe victime expiatoire. Izy no nitondra n'izany rehetrarehetra zany, ary zany natonga rehefa ijerena video tsika teo, ary rehefa avy eo adiny telo izy nitondra n'izany teo amin'ny hazo fijaliana, adiny telo. Netiny teo, victime izy. Ary rehefa victime izy, de tsy nahafaty azy ny zavatra rehetrarehetra zay netina nalefa teo aminy, fa izy ny nanolotra ny ainy. Misy dikany be zay fa ho azavaiko zay rehefa avy eo. Tsy nahafaty azy fa izy nanolotra ny ainy. Zany hoe le endrim-pahafatesana aloha netiny teo amin'ny hazo fijaliana, de natolony ny ainy. Natolony ny ainy satria nahoana? Le aina nitafasaraka tamin'Andriamanitra, zay dikan'le hoe mifahafatesana atao edena. Le aina nitafasaraka tamin'Andriamanitra, natolony ny ainy. Ary rehefa avy eo amin'izay de nitsangana tamin'ny maty izy. Zany hoe resy lay fahafatesana mamokatra endrim-pahafatesana. Wow! Mety enitsika fotsiny zany zao fa mbola tsy azontsika miporte an'izany. Fa raha ny tena marina zany le fahafatesana mihitsy no resiny. Le fisarahana tamin'Andriamanitra mihitsy no resiny. Le fahafatesana miproduira endrim-pahafatesana mihitsy no resiny. Zany hoe raha ny tena marina zany, raha tena hoe focus amin'ny Krista 24 heures sur 24 tsika zay manaiky afa tsy possible, de tsisy endrim-pahafatesana miseho eo amin'ny fiainantsika. Fa ho azavaiko rehefa avy eo fa maninona no miseho amin'ny fiainantsika foana io endrim-pahafatesana io. Fa raha ny tokony ho izy zany, tokony tsy seho amintsika tsony ireo endrim-pahafatesana ireo, satria ny plan'Andriamanitra ny nanondrany atsika de hoe mandehana anjakao ny zavatra rehetra. Zany mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe mipetraho tanako ankavanako mandra-panaoko ny zavatra rehetra ho fitoeran'ny tongotrao, satria zay ny rôle ny Kristy velona ao anaty. Rehefa avy eo izy niakatra ny glorifiena izy de niverina izy rehefa avy eo tamin'ny alalany fanamasina, tamin'ny alalany Kristy. Io efa promesiny tamin'ny mpianatra io, efa niteny tamin'ny mpianatra izy hoe aza malelo mifonareo minoa an'Andriamanitra, minoa ako ao trano ndraiky ozy izy misy fitoerana andeha ao izy izy de hiverina indray. Tsy ahita zao tontolo zao satria velona de nareo ihany ny ahita ao izy tsy ahita tsony zao tontolo zao satria velona de velona koa ianareo. Raha misy tia ao izy ka mitandrina ny tetiko de indraiky ho tia azy ary petraka ho ao aminy zay ka onina ao aminy. Tsy ahita zao tontolo zao, nareo ihany no ahita. Zany promesy rehetrarehetra ny tenenin' Jesosy zany nitaterahany tamin'ny alalan'ity. Zany hoe Kristy velona ao anaty zany, Adama vaovao. Adama vaovao. Tsy ohatran'le Adama taloha, Adama taloha tsy nisy Kristy velona ao anaty.
fa zay olona mino ny asa-pamonjeny jesosy kristy tsy vitany mitafy any kristy fotsiny fa kristy mihitsy no velona ao anatiny rasy vaovao. Zany no mahatonga ndrija rehefa mira de ozy hoe karazany hafa mihitsy ozy izy, karazany hafa mihitsy, identité vaovao hafa mihitsy niakatra izy. Rehefa azontsika am'izay io être kristika, zay moa le langage ampiasaiko, être kristika, kristy mivelona ao anatiko, sady mitafy any kristy a no kristy mivelona ao anatiko, olona vaovao a, karazany hafa mihitsy a, tsy ambony noho izy a fa sainy koa tsy ambany noho izy a, tsy ambony noho izany izy a, tsy mampitatena amin'izany izy a, tsy problemako zay tsy problemako zay Rockefeller any mety manam-bola izy hoe fa rehefa tsy ao am' Jesosy izy de tsy ananany ny zavatra ananako, ary ny zavatra ananako éternel ny vola mandalo zany, tsy maharitra mandrakizay. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny vola fa mandalo zany, moyen ny vola fa tsy objectif sy finalité. Nizaniza tsy haiko na miseho inona na inona tsy problemako zany, za tsy ambany noho iza izy nefa koa za tsy ambony no izana izy. Amin'ny fotoana rehefa zanak'Andriamanitra ianao de mitovy tsika na inona toeranao, na inona asanao, na inona position sociale anao, na eritreretin'ny olona fa ny ambany ary ianao mitovy amiko ianao satria samy zanak'Andriamanitra tsika. Ary na ambony ohatran'inona na raha ny fijerin'ny olona sy fitazan'ny olona anao koa de mitovy amiko ianao raha samy zanak'Andriamanitra tsika. Azonareo de karazany hafa mihitsy, tsy mampitatena amin'izaniza ntsony a. Za tsy manana complexe amina resaka vola, za tsy manana complexe na iza miresaka amiko, tsy hoe zany ho izy na minisitra n'izy, tsy manana complexe am'zany a. Satria nahoana? Satria fantatro hoe iza. Azonareo fantatro hoe iza, za tsy ampiororona izany izy satria ny atao anatiko de fanjakana tsy azo ampiororona, satria kristy no atao anatiko, tsy noho iza fa no lay kristy velona atao anatiko. Samy hafa mihitsy le resaka. Fa raha voazany resaka, raha voazany jeren'ny olona de iza moa za. Azonareo fa rehefa kristy ny resaka de kristy lay fanjakana tsy azo ampiororona. Manomboka eo de ny mila azontsika zany de zao voalohany indrindra aloha, rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, voavelany elokao. Zay ny point d'entrée. Nisy nanontany teo ahoana ny atao hoe mandray fitiavana, voavelany elokao. Taloha ankehitriny aroa avy, taloha ankehitriny aroa avy. Le taloha sy ny ankehitriny a ok azo inona ihany, fa le ho avy a mampametraka problème be hoe ahoana koa zany, de no avy mihitsy ve eny tompoko. Efa nalany Jesosy Kristy tsika hiala ao maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Zany hoe raha ny tena marina zany ny position atsika dia position pardonné éternellement, mandrakizay tsika voavelany elokotsika. Ao anatin'ny marche chrétienne kosa te hanazava fotsiny a, isaky ny taritiny nofo hoe anao de zay afafinao no tsintsainao, fa isaky ny taritiny fanahy ianao de zay nafafinao de efa nijinjainy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary sy zay nafafiny Kristy teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty ny lasa tsinjainao. Rehefa taritiny fanahy a, fa rehefa taritiny nofo ianao de mijinja n'izay nafafinao ianao. Image naseho an'io naseho an'Andriamanitra an'io de ny image ny tany amin'ny fanekena taloha isaky ny manota ny zanak'Israely dia maloto izy dia avoaka any ivelan'ny toby, de miandro tsy haiko firy andro, misy 3 andro, misy 2 andro sotrandrany de verifien'ny sacrificateur, de rehefa madio indray dia averina ao toby. De ohatran'izay zany hoe miataka temporairement, zany mahatonga amin'ny Paoly miteny andreny tenindreny hoe raha tsaraintsika ozy izy a dia mba tsy ho elohina ozy izy miaraka amin'izao tontolo zao. Zay ny tenin'ny Paoly. Raha manomboka amin'ny akonan'Andriamanitra ozy izy, ny fitsaran'Andriamanitra manahoana ozy izy no ahazo an'izay a tsy mino manao tsinitsinina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Misy fitsarana ao anaty akonan'Andriamanitra, fa sainga ny fitsaranantsika ama olona very de efa vita teo amin'ny hazo fijaliana.
iny foa tsika niny asa-pamonjeny jesosy kristy dia niala tao amin'ny fahaverezantsika ary miditra ao amin'ny fiainana fa saingy izao isan'andro dia mandalo fitsarantsika ny zanak'andriamanitra rery zany mandalo ny fitsarana isan'andro dia zay le tenen'ny olona lasa miresaka ny olona épreuve sy ny ohatran'izany fa mandalo fitsarantsika isan'andro taritin'ny nofotsika dia mijinja n'izay afafitsika taritin'ny fanahtsika dia mijinja an'izay nafafin'i jesosy kristy zay fotsiny le tsy razavaina tsotra mandray ny famelan-keloko andriamanitra éternel io an'ny zanak'andriamanitra éternel io azavainao koa anaty video fa manino io ny éternel voavela ny elokao za zany ny teny androany ary io tena sarotra inono io famelan-keloko io a zao nefa ny tena mahavarina ho atsika rehetrarehetra za moa tao anatin'izany za nandray mpandray fanasan'ny tompo dia ny zavatra ny teneniko tamin'izany anisan'ny voadiny tenenina dia hoe voavela ny eloko azoko ny nefa tsy niainako le izy 10 taona taty ariana le izy vao niainako satria tsy takatro voavela ny eloko azoko ny famonjena dia tenitenenina foana fotsiny dia be deaibe ny ankizy ary mitodika ampitondra fivavahana be deaibe ny ankizy ny lasa miteniteny foana an'izany fotsiny tsy iainany akory le famelan-keloko tenenina hoe voavela ny eloko azoko ny famonjena dia teneniny isan-kalahady koa rehefa avy eo anatin'ny liturgie-ny hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy jehovah eloko ary tsy misy fitaka foana hitanareo fa haitsika tsy antsery fa iainana sa tsy iainana le resaka iainanao zany famelan-keloko zany sa tsy iainanao zay ny atao hoe mandray fitiavana ny fitiavana voalohany jesosy rehefa nasitrana dina ny zavatra ny teneniny voavela ny eloko ao izy tsy manao keskila hoe avy tanisao amiko daholy aloha ataovy lista hoe inavy ny zavatra nataonao tsy zany nataon'i jesosy tonga izy ny finoanao navonjenao voavela ny eloko ao voavela ny eloko ao satria le mpamela eloka ny tonga ary hitantsika eo rehefa avy eo ao anaty video hoe ohatrany ahoana le mpamela eloka rehefa tonga voavela ny eloka ao dia ray zay fitiavany kristy zay ny varavarana misokatra ho anao amin'ny asa-pamonjeny jesosy kristy zay mivaravarana misokatra ho anao amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy olona voavonjika misalasala raha antany za rehefa miresaka amin'olona dia manontany azonao antoka veloha fa voavela ny eloko ao dia midépendre amin'ny valiny zay fanontaniany zay ny ahafantarako na voavela le olona na voavonjy aloha na tsy voavonjy misy karazany maromaro ny valim-panontaniany voavela ve ny eloko ao dia mamaly le olona voavela ny eloko ao ny ahafantaranao fa voavela ny eloko ao za tsy dia manao ratsy loatra bon voavela ve ny eloko ao ahoana ny azonao antoka fa voavela ny eloko ao mba misy didy ihany voatandroko dia zay dia efa azonao hoe mbola tsy ao zay voavela ve ny eloko ao za kosa efa mba miezaka manao an'izao za efa miezaka manao an'izao fa nivaly teny tokana voavela ny eloko ao satria maninona satria nanolotra ny ainy jesosy kristy amelany eloko ao ary netiny teo amin'ny azo fijaliana ny eloko ao sy ny fahotanao rehetrarehetra zay ihany tsy misy afa-tsy zay raha vao mihoatra an'izay dia efa tsy izay rery ny azona famelan-keloko tsy misy zavatra fa azona famelan-keloka akoatra an'izay misy mampianatra rehefa avy eo ao anaty tokantrano maso le olona dia zany lasa mpiororona le mpivavaka zany dia ajanona mihitsy moa zany lasa diso mihitsy eny le izy mampalahelo fa lasa diso mihitsy le izy ato le olona satria mbola tsy vita soratra tsy vita mariazy sy ny ohatran'izany dia ato le olona dia rehefa avy eo dia tenenina le olona hoe raha amin'io etanao io ianao no maty dia very ianao effectivement very le olona raha ohatra hoe mbola tsy nirain'i jesosy fa tsy zany ny condition tsy misy enjany soratra zany ao anaty baiboly hoe very ny olona lalàna no ny tenenan'i jesosy hoe noho ny amafinfonareo izy na tonga mosesy nanome anareo taratasy fisaorambady any anaty loha mozaika zany resaka zany fa ny famonjena ty amin'ny fanekena ny famonjena dia tsy misy afa-tsy ny asa-pamonjena jesosy kristy voavela ny eloko ao raiso zay fitiavan'andriamanitra zay raiso aloha zay fitiavan'andriamanitra zay
ary rehefa aveo rehefa voavelany eloko mahatsiaro an'izay fitiavan'andriamanitra izay ianao dia zao kosa nefany ny condition faharoa tena mila azontsika koa dia izao efa niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliantsika tahaka ninotsika n'le hoe voavelany eloko dia mino aho dia raisiko zany zany anie efa vita e efa 2 taona lasany zany ny vita e dia arakaraka rehefa mino an'izay ny olona dia arakaraka ny inony an'izay koa no mila inony koa hoe efa nitsangana tamin'ny maty efa niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zavatra efa vita koa zany fa mila inona fa tsy isan'andro andeha hilanja hazo fijaliana na isaky mipaka andeha hilanja hazo fijaliana dia izay le antsoina hoe milanja ny hazo fijaliana tsy zany ny antsoina hoe milanja ny hazo fijaliana niara-nomboana taminy a teo amin'ny hazo fijaliana mila inoko izay dia mila iainako izay zay zavatra tsy inoko tsy manifeste amin'ny fiainako possible tsika henontsika foana zany hoe efa voavelany eloko inona dia isaky mipaka tsika dia isaky mipaka dia matsiaro an'izay nombana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy fa fiainana iainana isan'andro zany samy hafa ny hoe savoir mahafantatra connaître manomboka miaccepter an'la vérité et vivre miaina famelan-keloko iaino famelan-keloko iaino ianao niarany omby tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io iresakytsika rehefa ve ohatra ny ahoana ny fomba iainana an'io a fa toizako le izy ny responsabilité atsika kosa rehefa azotsika rehefa voaraitsika ny famelan-keloka dia mana responsabilité tsika eto tany ny responsabilité atsika dia ny mahafantatra hoe izy tsika eto ambony iditsika eto tany ny olona tsy mahalala ny identitéany hoe zanak'Andriamanitra izy dia na izy mipetrapetra-potsiny dia tsy manao nininina na izy raha ohatra hoe efa zanak'Andriamanitra ianao zany ka tsy mahalala ny identité io na ianao mbola miverina miaina fiainam-pahafatesana be dia be dia miseho amintsika ny tebiteby ny olana ny fahotana ny aretina sy ny lendrom-pahafatesana le tariany satria tsy manifeste automatique io fiainanao amin'i Kristy io tsika indray mietratra hoe pofy tonga dia manifeste mana milatsaka avy any an-danitra dia manomboka eo zany tsisy problème antsony dia zao non rehefa ny responsabilité atsika dia mibanja ny asa-pamonjeny Kristy rehefa tsy mibanja ny asa-pamonjeny Kristy tsika tsisy nininona manifeste eo amin'ny fiainantsika ary tsy isy io tsisy zay zavatra banjinina ihany no manifeste nanome image Andriamanitra tamin'ny alalan'le menarana varahana rehefa ny désobéir ny zanak'Israely dia ny zavatra nitranga dia nikakerin'ny menarana daholo zareo dia inona ny vahaolana amin'ny men'Andriamanitra lasa Andriamanitra nampanao menarana varahana dia ahoana no niteneniny nizaniza ozy izy mitraka mijery an'le menarana varahana dia sitrana ozy izy ary zany mahatonga ny Paoly nitenenany Hebreo hoe mbanjina ozy izy mibanjina an' Jesosy Kristy tompo mifinoantsika sy mpanefa azy zany hoe mila banjina io asa-pamonjeny Jesosy Kristy io ny fibanjinana dia fifantohana amin'ny zavatra anankiray ny atao hoe un grand problème c'est un petit problème que tu regardes de trop près zay ny atao hoe grand problème rehefa ny problème ny ino ny fatohanao eo foana dia ino ny asanao saina Andriamanitra tsy manam-bola misitro sa dia ino ny saitsaininao foana eo isan'andro dia ino ny zavatra mitranga lasa manana envergure ngeda be eo amin'ny fiainanao lay problème kely zay zavatra ifantohanao dia maka akadiry ngeza be eo amin'ny fiainanao tadio zany zay zavatra ifantohanao ary zay nefa principe an'Andriamanitra mihitsy zay mahatonga an'Andriamanitra miteny tamin'ny Mosesy hoe soraty ozy izy eo amin'ny tolanam-baravaranao soraty eny amin'ny andronao soraty eny amin'ny tananao shema Israel soraty amin'ny toerana rehetra taza amin'ny masonao mba ifantohanao amin'le izy soraty ifantohy dia za zao nanozay dia nanomboka tamin'izay ny anay ny ao an-trano ny soratra ao dia hoe voavelany eloko ao mila hita amin'ny ankizy zany nony Jesosy Kristy mila tsapany zany mila iainany zany zany le mahatonga mampianatra hoe ny ankizy diny kely izy dia efa ampianaro hoe voavelany eloko ao ny anay vady isakariva tena lasa rituel ohatrany hoe zay mihitsy ny isakariva dia mivavaka dia mametra tanana amin'ny ankizy dia mitsodrano azy voavelany elokareo
efa voavelan' jesosy kristy ny elokareo tsy manameloka anareo jesosy kristy tiany jesosy nareo izy mandray an-tanana amin'ny fiainanareo rehetra rehetra tsy miankina amin'ny dada sineny tsy miankina amin'ny fahaizana miankina amin'ny jesosy kristy izy no matoy izao anareo dia isan'andro zay lasa rituel voavelany elokao efa velona ao anatinareo kristy isan'andro dia ametrahatany ohatran'izay ny ankizy satria nahoana zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa ny zaza tsy voanina voakely dia aza manao an'izao aza mananana aza oy aza itsy aza iry lasa famefena lalàna mamefena anazy zaro amin'ny fitiavan'andriamanitra izy zaro tenenina izy fa tian'andriamanitra izy tamin'ny alalan' jesosy kristy zay nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana olona blessé daholo eny ny olona miaina ny anaty fiarahamonina olona ny atao hoe olona blessé ny olona tsy manam-pitiavana tsy mahay na mitiany tena ny ara-tsy hainy tsy hainy na mitiany tena ny arany satria blessé satria maratra zay ny voalohany mila mafantatra ianao hoe izy ianao ao am' jesosy dia ny faharoa manaraka an'izay misy ny antsoina hoe corps du Christ zany hoe ao anatin'ny tenany kristy ianao ny tenany kristy tsy hita maso fa ny olona zay manana ny kristy velona ao anatin'ny rehetrarehetra ny antsoina hoe fiangonana zay zany ny tena antsoina hoe fiangonana mety misy any anaty fiangonana any anatin'ireny fiangonana isan-karazany ireny mety misy olona manana ny kristy velona ao anaty fa tsy voatery any anaty fiangonana ny olona manana ny kristy velona ao anaty dia tady koa nefa zay ny tena raha ohatra hoe misy tovako anankiray na rantsako anankiray alako amin'ny tenako inona dia inona mahazo an'iny rantsana iny maty iny matoa alako raha zanatry ny tanako vena alaiko dia alako amin'ny tenako ny dikan'izany efa rantsana maty iny matoa alana amin'ny tena ny corps du Christ ny olona tompoko raha tena ao anatin'ny tenany kristy dia mifanantona amin'ny tenany kristy fa tsy misy mitokatokamoniny zany tsy misy mitokatokamoniny zany ao anatin'ny tenany kristy ianao no mandray avy amin'ny alalan'ny hafa mandray fitiavana mizara fitiavana Andriamanitra nasehoan'ny fitiavana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana niraisintsika amin'ny famelan-keloka fa za rehefa voavela heloka rehefa avy eo dia ao anatin'izay dia mba mizara famelan-keloka indray mba mizara famelan-keloka aminao mba mizara ny fitiavan'Andriamanitra aminao ary ny tena fitiavan'Andriamanitra voalohany io famelan-keloka io ainao ve vitanao ve mamela heloka ny hafa Jesosy ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo mbola lalàna mantsy ny tenen'i Jesosy iny hozy izy Jesosy hoe mamela ny helokay tahaka ny amelanay zay meloka taminay dia madangereux ny mivavaka iny dia zao rehefa tsy azontsika tsara iny zany hoe tsy voavela zany ny helokao rehefa dia là c'est grave satria rehefa tena dinianao tsara amin'izay hoe ianao tokoa fa efa namela heloka ny olona rehetrarehetra mety ny eo akaikinao hoe le tianao hoe fa misy olona ne tsy tianao efa voavelanao ve ny elony dia mety tsara velatsy isika hoe efa navelako ny elony nefa vao mahita an'le olona dia mitselatra ny ambava fo azona tena voavela tokoa ve dia ny sasany indray za mamela fa tsy manadino tsy famelan-keloko zany tompoko famelan-keloka ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ary ny elony sy ny fahotana ozy izy dia tsy ho tsarovako tsony na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ofitsiako tahaka ny ora-panaly zany na mangatrakatraka tahaka ny silala dia ofitsiako tahaka ny volon'ondry fotsy zany hoe Andriamanitra tsy mahatsiaro ny hotanao enjana be ne zany hoe tsika mpanoda tsika nalao zao fa Andriamanitra tsy mahatsiaro an'ireny ny fafany le izy dia tsy hita tsony ary Andriamanitra rehefa mijery dia olona madio ny ijereny ianao fa tsika rehefa mijery olona dia zavatra hafa ny ijerentsika olona zany hoe le fon'Andriamanitra io mihitsiny appartenance amina corps du Christ mianatra dia za tsy mba manonona neny za tsy mampianatra anareo an'izany teny fotsiny za rehefa mbola misy zavatra tsy madio ao anatin'ny foko ka tsy tena diovin'i Jesosy mitrangy zany satria za olombelona misy fotoana tezitra dia za tsy miteny an'iny vavaka iny tonga dia paseko iny rehefa mivavaka na tsy mivavaka mihitsy hoe mamelany elokay tahaka ny amelany satria amatotra ny tena koa ane zany satria mifamelan-keloka dia miankina tsy miankina amin'izany amela heloka
fa miankina amin'inona miankina amin'ny Kristy namela ny eloko. Za possible mety mbola tsy mamela eloko fa processus io. Fa raha ankiniko amin'izay mamela eloko amin'ny famelan-keloko dia very aho. Azonareo sa tsy azonareo? Important be zay, tsy miankina amin'izay mamela eloko. Par contre kosa rehefa voavela ny eloko azoko tsara zay dia automatique aho lasa mamela eloko. Fruit produit an'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ny vie chrétienne. Vokatry ny famelan-keloka ny raisiko dia lasa mamela eloka koa. Fa tsy hoe mamela eloka dia rehefa mamela eloka dia mba voavela ny eloko. Diso zany. Avy amin'ny Jesosy ny miaingana izy dia rehefa avy eo produit rehefa avy eo tiany dia mba mitiny hafa. Voavela ny eloko dia mba mamela eloka ny hafa ihany koa. Mandray fitiavana dia mba mizara fitiavana koa. Zay ilay izy zay. Ndika zany dia zao. Rehefa mivonjeny Jesosy tsika en esprit ataoko mazava tsara. En esprit satria olona vaovao tsika nandray n'ilay fanahin'Andriamanitra. En esprit tsika olona salama. En esprit tsika manana ny zavatra rehetrarehetra. En esprit tsika efa sitrana. Efa afaka io ratra anaty io. En esprit efa nisitranin' Jesosy tsika. En esprit efa ao anaty fitsaharany tsika. Ao anaty fiadanany Kristy tsika. Zany hoe en esprit ao anatin'ny présence an'Andriamanitra efa vita ny zavatra rehetra satria Jesosy niteny hoe vita. Fa ny anjarantsika dia maninona? Manifester an'io zavatra efa vitany Jesosy Kristy io. Manifester an'io, zay ny rôle ny zanak'Andriamanitra, manifester an'io eo amin'ny tontolo hita maso. Ary io nefa responsabilité antsika io. Ary tsy manifester io raha tsy mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika. Zay mahatonga ny teny hoe io fanasitranana io tsy miseho eo amin'ny tontolo hita maso. Cette guérison est appelée à se manifester dans le monde visible à travers ny amantsika. Io le hoe miova amin'ny fanavozana ny saina. Tsy hoe miezaka tsika hanao an'izao fa fantatritsika fa zavatra efa vitan'ny Kristy ilay izy. Dia rehefa mibanjina ny Kristy tsika dia manifester eo amintsika ilay izy. Processus hafa mihitsy izao tontolo izao miezaka manova ny tontolo hita maso fa ny zanak'Andriamanitra mandray ny efa vitan'ny Kristy ary mampiseho an'izay efa vitany eo amin'ny tontolo hita maso. Zay mila azo zay. Hijery amin'izay tsika vidéo. Ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Mahita ve nareo? Vety zavaty. Ny soratra teo ambony lohan'i Jesosy. Izatra teo ambony lohan'i Jesosy io nosoratany Pilato teo dia hoe Jesosy Kristy Jesosy Kristy mpanjakan'ny Jiosy. Jesosy Nazariana mpanjakan'ny Jiosy. Jesosy Kristy avy Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Nosoratany tamin'ny teny Hebreo, nosoratany tamin'ny teny Latina, nosoratany tamin'ny teny Grika. Zay no nosoratany teo. Rehefa vakiny io amin'ny teny Hebreo, rehefa amin'ny teny Hebreo moa zany à gauche mandeha à droite dia misy ny antsoina hoe acronyme. Dia ny zavatra ny soratra teo rehefa mivakina tamin'le lettre voalohany tamin'ilay zavatra ny soratany Pilato teo, dia ny zavatra ny soratra teo amin'ny hazo fijaliana teo dia hoe YHWH. Izy zany Andriamanitra mpamorona. Ary zay no nahatonga ny zalahy mpisorona be sy zalahy Jiosy mpitondra fivavahana vao nahita ny soratra io dia tezitra be izy satria blasphème amin'ilay izy. Ny anaran'Andriamanitra no soratra teo dia ozy izy hoe tsoaeo io ozy izy. Tsoaeo io. Dia ao nozy izy Pilato zay voasoratra ozy izy dia voasoratra. Olona gentilisa tsy malala ninninina no nasaon'Andriamanitra nanoratra fa Andriamanitra no nomboanareo teo. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nalala azy.
olona jentilisa no nampanoratan'andriamanitra fa andriamanitra ane no nomboanareo teo. Ary io ny anisan'ny problema ny jiosy nanomboka teo na tonga amin'ny persécution rehetrarehetra. Satria ohatran'ny hoe ny jiosy no nampanombo anazy teo. Zay voasoratra, zay voasoratra. Zany hoe andriamanitra no nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Zay mila azosika zay. Rehefa avy eo a Jesosy hoe mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Izy io ny teneny safady. Izy io ny tenenin' Jesosy hoe mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Zalahy miaramila. Itsika olombelona rehetra mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Misy tenin'Andriamanitra ny teny hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota ozy izy fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henony. Tamin'io fotoana io dia mpanota daholo ny olombelona rehetra dans la réalité satria mbola tsisy nandray ny asa-pamonjeny Jesosy. Ny olona mandray ny asa-pamonjeny Jesosy mantsy tsy mpanota tsony, mbola mpanota daholo. Ka raha zay teny zay hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota dia iza rery zany ny nenon'Andriamanitra ray teo amin'io fotoana io? Tsisy afa-tsy Jesosy Kristy. Ary io rery mivavaka famelan-keloka azotsika famelan-keloka. Io ny vavaka famelan-keloka azotsika famelan-keloka. Io ihany. Satria ny vavaka iny nataon'Andriamanitra nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny humanité. Ho an'ny humanité iny. Ka rehefa ohatra raha tsy hanala tena nga ianao hoe za tsy humain. Fa raha mbola olombelona ianao dia ny vavaka iny nahazonao famelan-keloka raha tena inonao. Mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra nomboka tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy ozy izy teny maizina ny tany aman-danitra. Fa naninona ny maizina ny tany aman-danitra? Naninona ny maizina ny tany aman-danitra? Satria mivangongo teo ambony lohan'i Jesosy daholo ny fahamaizina an'izao tontolo izao. Mivangongo teo amin'i Jesosy daholo ny fahamaizinana, ilay fahafatesana, ilay fisarahana tamin'Andriamanitra, mivangongo teo ambony lohan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa mivangongo teo ambony lohan'i Jesosy Kristy io dia nanomboka ny anjera taminy. Efa se rehetra azafady. Ny anjera taminy ny fahotana, zay le teneniko hoe ny fahafatesana, ny fanamelohana, ny condamnation, ny ozona. Ny anjera teo aminy ny aretina. Ary ny anjera teo aminy ilay fahafatesana, ny endrim-pahafatesana rehetra. Ilay vokatry ny fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra. Ny anjera teo aminy zany rehetrarehetra zany. Ny anjera teo aminy, zafady Andriamanitra, ny tantarany Elia, misy tantarany Elia ohatr'izao. Rehefa niady tamin'ny mpaminany ny baly Elia, dia ny teny Elia hoe ndao samy hanao hôtely dia samy hanao fanatika. Dia izay afo milatsaka avy any an-danitra ka ilatsahan'ny afon'Andriamanitra, izay no akasitrahan'Andriamanitra. Izay ny définy lanceny Elia tamin'ny mpaminany ny baly. Dia nanao moa ireo efa-jato lahy, dia tsisy neninona ny tranga, dia niraborabiany Elia izy hoe atsovy sao dia izy dia mbola matory, sao dia izy dia mbola maka lasesta, sao dia izy dia mbola mandeha izy fa atsovy mafimafy ihany. Dia tsisy neninona ny tranga. Fa rehefa avy eo amin'izay lasa Elia, nalainy Elia mivato 12 vato, 12. Nadininy adivory, nasiny tatatra zany manodidina an'le vato. Raha iakizy izy ny tenin'Andriamanitra, zany hoe une coudée, ohatran'izay zany. Dia nataony lalina une coudée, dia nasiany kitay, dia nirarahany rano amin'izay io altara io. Dia nirarahany rano dia feno rano ilay
tatatra kely manodidina azy de nataony teo ny zanak'omby a de nitobasany rano de nitobasany rano de nanomboka nivavaka am'izay ele ny antso izy Andriamanitra raha tena Andriamanitra ianao izy izy manifeste eo fa enao rery n'Andriamanitra de nilatsaka avany ny afo nilatsaka avy any an-danitra ny afo ary nianjera teo amin'ny altara de raha iso saratsaira ny zavatra nitranga fa rehefa nianjera teo amin'ny altara ny afo ritra ny rano de lasa lavenina le vato ndany ianao maka afo de ndana maka vato de doro ny vato raha ohatra ka lasa lavenina fa rehefa nianjera teo am'le altara le fahatezeran'Andriamanitra levona hatramin'ny vato ary zay fahatezeran'Andriamanitra no nyelikotsika sy ny fahotantsika zay nefa tsy maintsy enjera amin'iza am' Jesosy Kristy zay colère de Dieu zay tsy maintsy enjera zay mahatonga ny tena mahatonga anazy hoe fanatitra fampionona mpahatezerana ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy de mipermettre an'Andriamanitra hivoaka avao amin'ny présenceny satria zay nahatonga tritra ny efitra lamba tsy ho antsika olombelona fotsiny nanaovan'Andriamanitra ny famonjena fa ho anazy indrindrindrindra satria rehefa vita ny famonjena de afaka nivoaka tao amin'ny présence sainte présence izy tany amin'ny fanekena taloha ny sainte présence de Dieu tsy nivoaka tao amin'ny tabernakely mihitsiny tao foana tao ihany ary ny mpisorona be ny mahafaka manatonao amin'ny alalan'ny fombafomba isan-karazany zay vao afaka manatonao ny ambiny a any ivelany daholo fa rehefa vita ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy nitsaratra ny fahatezeran'Andriamanitra nanomboka teo nisokatra ny tabernakely de afaka nivoaka Andriamanitra amin'ny présenceny zany hoe afaka nanatona anao am'izay izy afaka mitianao afaka namela ny elokao afaka nataon'izay teo Jesosy no niteny hoe Andriamanitra nahoana de mahafoy ahy ianao io la zavatra tsy azon'ny olona mihitsy hoe tsy Andriamanitra Jesosy satria izy arany eo a io rery ny toerana ao anaty baiboly ka nahatonga i Jesosy ny teny hoe Andriamanitra io irery io passage io rery teo amin'ny azo fijaliana irery izy no ny teny hoe Andriamanitra satria na mivavaka nampianariny ara de hoe rainay zany an-danitra isaka miantso izy de ndraiko fa tamy ty ndre mandeha ty Andriamanitra ozy izy inona ny antony mahatonga an'izany ny antony tsotra satria tamin'io fotoana io zay tsy nalala ota de nataon'Andriamanitra tonga ota mba ho tonga fahamarinanao amin'Andriamanitra kositsika tsy lasa mpanota izy akory fa lasa ota izy tao aminy tsy maintsy nabisorbena lay fisarahana tamin'Andriamanitra ary tamin'io fotoana io izy tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra de io le azavain'ny olona hoe teo amin'ny azo fijaliana tsy Andriamanitra mihitsy Jesosy satria izy ary miteny hoe Andriamanitra tsy a fa ho jerentsika amin'ny manaraka fa rehefa avy eo a miverina ihany izy alefa rehetra maninona ianao izy izy mahafoy ahy de nanomboka ny anjera taminy avokoa nandritry ny adiny telo no zakainy zay zavatra zay ny anjera teo aminy nandritry ny adiny telo ny anjera teo aminy troany tao aminy daholo ny ota ny aretina ny fahafatesana ny fanamelohana sy ny ozina ny anjera teo aminy nandritry n'lay adiny telo tao anatin'ny fahamaizinana izy rery ny atsika an'izany izy ny victime teo amin'ny toerantsika izy ny victime teo amin'ny toerantsika ary rehefa nitroany zany rehefa vita zay rehetrarehetra zay nitroany de niteny tamin'ny feo mahery izy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe vita Andriamanitra Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana tsy hoe niteny malefaka na niteny moramora hoe vita tsy zany nataony fa niteny tamin'ny feo mahery izy ozy izy hoe vita tout a été accompli zany hoe nanazera teo aminy daholo arany elikotsika sy ny fahotantsika ny aretina sy ny rehetrarehetra ny anjera teo aminy de tsy nahafaty azy zany na ny anjera teo aminy daholo ara ny fahatezeran'Andriamanitra de tsy nahafaty azy zany tsy nahafaty azy fa izy nanolotra ny ainy mety vavoabe amintsika fa ozy izy Jesosy ao amin'ny Jaona toko 10 ny 9 ny 20 zao ny zavatra tenenin'i Jesosy ao
tsisy olona mahaisotra ny aiko amiko izy izy, tsisy olona mahaisotra ny aiko amiko. Manana fahefana anolotra azy aho izy izy, de manana fahefana akazindray. Zany hoe tsy ny fahatezeran'Andriamanitra ny nahafaty an' Jesosy. Raha iso sara-tsaina hoe raha ohatra ka nielokontsika sy ny fahotantsika de nazera teo am' Jesosy daholo, de nazera teo ny nielokontsika sy ny fahotantsika, de ino nahafaty azy, de inona ny zavatra mitranga? Areo fer io, areo fer io. Fa netiny teo daholo de nyteny izy aloha hoe vita. Nianjera teo aminy ny fahatezeran'Andriamanitra, nianjera teo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tamin'ity indray mitoraka ity, tany amin'ny fanekena taloha, ny zanak'ondry didina aloha ny tendany, alatsaka ny rany. De rehefa avy alatsaka ny rany zay vao atsipy ao anaty afo, zay mariky ny fahatezeran'Andriamanitra. Satria tena baribary kosa raha ohatra hoe zanak'ondry, de ny zanak'ondry veliny de atsipinao anaty afo. C'est de la barbarie. Fa satria tsy ahazaka ny fahatezeran'Andriamanitra mihitsy iny, de vonoina aloha izy dia ndraha ao amin'ny zanak'ondry heritaona, zany hoe couvert mandritry ny heritaona aloha ny eloka sy ny fahotan'ny olona, de atsipy ao anaty afo am'izay izy ara-ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny heritaona indray miresaka, averina indray ny amin'ny heritaona. Tamin'ity indray mitoraka ity tsy zay ny zavatra nitranga. Tamin'ity indray mitoraka ity nianjera tamin'i Jesosy daholo ny eloka sy ny fahotana zao tontolo zao, manomboka tany amin'ny Adamaseva mandrapatonga zay tsy haiko zay taranakitsika, ny zafy kely sy ny zafy afo sy ny zafy ndoalika zay mbola tsy fantatra ho any mandrapiverin'i Jesosy, nianjera teo aminy ny eloka sy ny fahotana zao tontolo zao. Fa zay nefa tsy nahafaty azy, tsy nahafaty azy, fa izy nanolotra ny ainy, manana fahefana nanolotra ny aiko de manana fahefana akazindray. Tamin'ity indray mitoraka ity, ngeza lavitra no ny eloko ao sy ny fahotanao lay sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'ity indray mitoraka ity, ngeza lavitra no ny fahatezeran'Andriamanitra lay sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'ity indray mitoraka ity, lay aina natolony teo amin'ny hazo fijaliana, tsy rano sy lana ranjanak'omby zay heritaona ihany ny fetrany, fa lay aina tao amin'Andriamanitra zay maharitra mandrakizay. Tamin'ity indray mitoraka ity, voavela mandrakizay ny elokao. Raha mino ianao, ataoko mazava tsara raha inonao, voavela mandrakizay ny elokao, vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Ary rehefa niteny Jesosy hoe vita, de rehefa avy eo amin'izay izy niteny izy hoe vita, de niala amin'ny maizina, de niseho ny mazava. Niala amin'ny maizina de niseho ny mazava. Ary rehefa vita izay miverina indray izy niteny hoe ray eo ampelantananao izy natolotry ny fanahiko. Le dika teny somary diso, atolotry ny aiko. Zay tena dikany. Eo ampelantananao natolotry ny aiko. Izy nanolotra ny ainy. Izy nanolotra ny ainy. Vita ny famonjeny. Vita ny famonjeny. Raha azontsika tsara zay voavela ny elokontsika. Sitrantsika, sitrana amin'ny ratra anaty, ny fanasitranana ratra anaty voalohany indrindra, de olona mahatsiaro voavela eloka. Tsy sitrana io ratra anatinao io raha tsy voavela ny elokao. Zay ny fanafody, fandraisana ny fitiavan'i Jesosy, mandray ny fitiavan'i Jesosy. Ina dikan'izany? I Adama teraka Adama, de ny taranaka Adama rehetrarehetra olona maratra daholy, olona tafasaraka tamin'Andriamanitra. Zay le fo maintimainty. Niteraka olona tafasaraka tamin'Andriamanitra, niteraka olona maratra, miteraka olona mifandratra, miteraka olona mifamotika, miteraka olona mifanameloka, miteraka olona mifanabatibata, miteraka olona mifanenjika. Voatery tonga olombelon'Andriamanitra. Ary satria zay fifanamelohan'izay miteraka endrim-pahafatesana be dehibe, olona voaeloka lavo zany tena marary zany. Marary zany. Misy expérience scientifique raha iso sara-tsaina fotsiny, vary andrahoana. Nandrahoana le vary de natao tao anaty bocal, de misy vary samy andrahoana de natao tao anaty bocal de
de varina nandrahona tao anaty boakala isaky mihetsika ny tenenana ratsy mibatibatiny ratsy ianao vendrany ianao zao ianao expérience hitantsika amin'ny youtube zany zany hoe nesesona sy noatran'zany le anankiray a nytenenina teny mpitiavana inona ny zavatra nitranga après une semaine le vary izay nisy zay le nopaina sy naratsiana foana nanomboka namoaka bobongolo ary le vary anankiray zay nitenenina teny mpitiavana foana tsisy nenenina nitranga taminy niovakely ny lokony fa tsy naninina izy de eritrereto fa vary aran'izany no mitranga aminy de maika fa olombelona raha olombelona ny batianao isaky mihetsika eo teneninao isaky ny mihetsika eo afokainao isaky mihetsika eo de tsy maintsy maratra izy atsika tsy maintsy maratra izy zay no natonga an' jesosy kristy teo amin'ny azo fijariana nitondra ny heso sy ny latsa ozy izy zay tokony ho atsika nitondra ny helokontsika ny fahotatsika ny latsa tokony hatra amintsika ny heso tokony lasa niatra tamintsika ny fanenjehana ny fanaratriana sy ny zavatra rehetrarehetra netiny jesosy teo amin'ny azo fijaliana zay ny endrom-pahafatesana rehetra vokatr'ilay fahafatesana tao amin'ny adama netiny teo amin'ny azo fijaliana daholo ary nalevina izy fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy de ozy izy paoly hoe raha tsy natsangany kristy de foana ny toriteninay ozy izy ary de mbola ao anatiny ny fahotanareo ihany ianareo foana ny finoanareo fa nitsangana tamin'ny maty jesosy kristy ary rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy kristy resy ny fahafatesana zany hoe tsy nendrom-pahafatesana ntsony eto ny olana fa lay tena fahafatesana sorsa mihitsy ny resiny ary rehefa resiny zany de de lasa misy linie vaovao zanak'andriamanitra zay mino n'zay asa-pamonjeny jesosy kristy zay mino n'zay asa-pamonjeny jesosy kristy zay raha tena azosika zay ny fanasitranana zany de misy atrony hoe identité en krista ohatry ny ahoana le izy ao am' jesosy kristy mila mino fa za de tsy mpanota intsony tsy hoe tsy manota ntsony fa tsy mpanota intsony satria ny tenin'andriamanitra de miteny hoe ota ozy izy zay rehetra avy amin'ny fisalasalana na vo misalasala fotsiny ary ianao ohatra hoe misy zavatra de andray décision ianao de inona mety inona ny tsy mety de eo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianao zay de manota ianao ny dikany ao amin'andriamanitra tsisy ao amin'andriamanitra ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen ao amin'andriamanitra tsisy hoe mety tsy mety inona ny ataoko raha vao manao an'izay anao de manota ny anaran'izay fa ao amin'andriamanitra eny de amen zay ihany ny anazy une fois isaky ny metsika tsika ka manao zavatra ka misalasala zany hoe tsy bien établi am'le identité en krist de manota tsika fa rehefa tena azotsika tsara am'izay le identité en krist zany hoe fantatritsika za ho amin'ny ary izy ato amiko de manifester réellement io fitiavan'andriamanitra io amin'ny fiainatsika lasa vaisseau zafaty lasa vaisseau ampiasain'andriamanitra tsika ampisehoana ny fitiavany lasa tsy mandratra olona tsontsika sitrana alohatsika ary de mba ampiasain'ny kristy tsika mba ho fitaovana anasitranana ny hafa identité en krist zany hoe feno ny fitiavany mahafantatra hoe iza feno ny fitiavana olona voavela elo ka olona efa nomboana niaraka tamin'ny kristy olona efa tsy zatsony ny velona fa kristy no velona ato anatiko manana ray-tapo ao amin'ny kristy corps de krist ary io fitiavan'andriamanitra io agape io no aparitaky ny fanahy omen'ny fanahy anatin'ny fotsika ary rehefa aveo de lasa kosytsika mba mizarany fitiavana io amin'ny hafa za zao nandray ny fitiavan'andriamanitra de mba mizara ny fitiavan'andriamanitra aminareo ihany koa samy manana ny mission antsika samy manana ny stady ampiasan'ny kristy atsiktsika ao anatin'izay fa ny olona mandray de olona mizara rehefa avy eo nahazo maimaim-poana de mizara maimaim-poana mizara maimaim-poana ohatry ny ahoana raha le zavatra ataotsika ohatry ny ahoana zany hoe andriamanitra nakaendrika olombelona am'izay de ohatry ny ahoana zany no tokony ho mahazotsika arany raha ohatra hoe tena ao amin'ny kristy tsika ka olona sitrana jery an'ity vidéo ty tsika ty vidéo ty ny tantara jesosy zay voalohany indrindra nitory-teny izy teo amin'ny tendrombohatra teo mont de la béatitude Matthieu 5 sambatra
teo jesosy ny teny sambatra ny malemy fanahy fa izy nandovany tany, sambatra ny nona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy ozy izy novokisana, sambatra miantra fa izy no iantrano, sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Tsy misy olona mahay manompotompo rozy izy, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany. Fa de lo vetivety tao anatin'izay fotoan'izay a, raha mamaky ny Matthieu 5 io tsika, de nisy boka tonga, de nisy boka zay tsy voaresaka moa fa avy eo Jesosy ny nanatona azy. Nisy boka amin'ny boka araky ny lalàna ny Mosesy aiza ny misy ny boka any ivelan'ny tanàna, satria boka maloto, de raha ohatra amin'ny maloto mikasika madio de lasa mandoto ny madio. Noho izany any ivelan'ny toby no misy azy. Tany ivelan'ny toby izy Jesosy koa teo tendrombohitra, tany ivelan'ny toby no nitory, de niaino an'io toriteny io izy. Ary rehefa niaino an'io toriteny io izy de henony le izy. Henony Jesosy amin'ny toriteny, fa saingy zao tsy afaka manatona izy, tsy afaka manatona izy satria maninona? Satria izy maloto. Tsy afaka nanatona izy satria izy maloto. Tsy afaka nanatona izy satria izy naloto. Jereo ozy izy Jesosy ny voromanidina tsy mba mamafina mijinjo reny, nefa aveo ozy izy tsindrova ny voromanidina tsy mamafina mijinjo, omen'indraynareo zay any an-danitra ozy izy zay sahaza ao anazy. Omen'indraynareo zay any an-danitra de nijery izy. Mo tsy mihoatra lavitra no ileny va nareo ozy izy. Raha iso sara-tsaina ny zavatra tao am-pon'le boka, olona voilikilika, voilikilika amin'ny fiarahamonina satria boka. Jereo mifaniry ny voninkazo ozy izy, fa na de Solomona tao amin'ny lapan'ny voninahana ireny ozy izy tsy nitafy tsara noho ireny. Raha iso sara-tsaina ny tao anatin'ny fon'le boka, tsy afaka mifandray amin'ny vady aman-janany akory izy satria maloto. Ailikiliky ny fiarahamonina izy satria maloto. Raha iso sara-tsaina ny zavatra ao anatin'ny fony, famoiza-po, fahaverezakevitra, fahakiviana, satria ailiky ny fiarahamonina. Tsy haiko anao androany, tsy haiko androany raha miaina an'izany ianao ao anatin'ny fanolian'ny fiarahamonina. Fa ohatran'izany mihitsy ny toe-pon'le boka ny ivelan'ny toby izy, tsy afaka mifampikasoka amin'izany izy. Fantatry Jesosy io zavatra io Andriamanitra izy. Nidina avy eo tendrombohitra izy ary tsy navelany nanaraka azy aloha ny mpianatra. Fa maninona tsy navelany nanaraka azy ny mpianatra? Satria ny mpianatra tamin'io fotoana io mbola tsy madio, mbola tsy nandray ny fanahy masina. Izy rery ny madio, izy rery no etra vaovao. Raha mifampikasika amin'le boka amin'ny mpianatra dina ny zavatra mitranga, tsy maintsy haloto ny mpianatra. De nasaon'i Jesosy ny janony, ary lasa izy nidina. Ary rehefa nidina izy, le boka tao anatin'ny fahakiviany, tao anatin'ny fitokana monina zay nisy azy. Nahaino an'le toriteny fitena natony izy, ary nandoalika teo amin'i Jesosy izy. Raha mety ianao izy izy de mahay manadio ahy. Ndraisiny Jesosy ny tanany, zavatra tsy possible azo atao zao any amin'ny fanekena taloha. Tsy possible azo atao zao any amin'ny fanekena taloha, mandika lalàny Jesosy, mandika dity Jesosy eo. Satria ny boka tsy azo kasihana. Fa nikasihany Jesosy le boka. Ary rehefa nikasihany le boka, dinona ny zavatra nitranga? Rehefa nikasihany le boka, mety aho ozy izy, madiovy ianao. Sitrana le boka, niala taminy ny abokany,
sitrana le boka. Nyraisin' Jesosy izy. Zay vao afaka manatona ny mpianatra. Ao anatin'ny fanekena taloha raha maloto no mikasika madio, dia maloto ny madio. Tao anatin'ny fanekena taloha ny faty tsy azo raisina, mila manadio tena izay mikasika faty. Tao anatin'ny fanekena taloha ny vehivavy mandeha fadimbolana, na ny fandriana ny petrahany ara na ny zavatra ipetrahany ara maloto tsy azo kasihana. Tao anatin'ny fanekena taloha raha misy boka izay mikasika boka dia maloto. Fa rehefa tonga le zay ny atao hoe lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Rehefa ny fahafatesana no mikasika anao dia inona ny zavatra mitranga? Miaina ao anaty lalàna ny ota sy fahafatesana, miaina endrim-pahafatesana ianao. Fa tamin'ity indray mitiraka ity kosa, lay Andriamanitra ny naka endrik'olombelona ary lay fiainana ny tonga teto amin'izao tontolo izao. Ary rehefa lay fiainana ny tonga teto amin'izao tontolo izao, navadik'Andriamanitra ny lalàna. Ary lay madio rehefa nikasika maloto, inona ny zavatra nitranga? Madio indray ny maloto. Vehivavy nandeha fadimbolana nandeha rà nandritra ny 12 taona, maloto nikasika an'le madio, nikasika an'i Jesosy Kristy, inona no nitranga? Madio ny maloto. Faty nikasihan'i Jesosy le zazalahy tao anaty trano vorona, nikasihan'i Jesosy lay vehivavy niteneniny hoe talita kony. Rehefa nikasihan'i Jesosy, inona no nitranga? Tsangana tamin'ny maty. Tamin'ity indray mitoraka ity amin'izay, rehefa ny madio no mikasika maloto, dia madio ny maloto. Ary zay no nataon'i Jesosy tao anatin'ny ministera nandritra ny 3 taona. Zay ny zavatra nataon'i Jesosy, zavatra impossible ao anaty fanekena taloha, zany sary zany hoe Jesosy Kristy mipetraka eo miaraka amin'ny mpamoretra ao tranon'ny Levy, miaraka amin'ny sorotovay, eo tongony eo Maria Magdalene. Mba ray soaratsaina zany sary zany, une prostituée eo amin'ny tongotr'i Jesosy. Tsisy mpitondra fivavahana manao an'izany tsony. Fa manino? Satria ny madio no mikasika ny maloto. Namaiky amin'ny mpitondra fivavahana rehefa azo ola-tanana le vehivavy, dia nentina teo aminy, dia namaiky anazy dia ny aninona? Ny torabata. Fa nanoratra tamin'ny tany Jesosy. Inona ny dikany hoe Jesosy nanoratra tamin'ny tany? Teo tempoly Jesosy ny nanoratra. Ny eo tempoly, vato ny teo tempoly. Zany hoe ny tokotany ny tempoly, tokotany mpiangonana vato. Inona no natonga an'i Jesosy nanao sary nanoratsoratra tamin'ny tany? Naseho an'i Jesosy hoe za le Andriamanitra nanoratra ny dity folo, nanoratra ny vato fisaka. Ka raha za Andriamanitra nanoratra n'le vato fisaka azy, tsy manameloka azy, dia mitsangana zay tsy nanota taminareo, dia torao vato izy. Zay sary zay no naseho an'i Jesosy. Ozy izy Jesosy rehefa avy eo, za koa tsy manameloka anao, nefa amin'izao sisy izao aza possible ve sa tsy possible? Ah? Possible ve le vehivavy no avy eo tsy nanota tsony? Ah? Naveriny Jesosy tao anaty lalàna indray mandeha indray. Naveriny tao anaty lalàna indray mandeha indray. Tokony ho azontsika tsara. Io lalàna, io didy io samy hafa mantsy ny didy sy ny lalàna. Ny lalàna ny ataon'ny lalàna zany ohatran'izao. Ozy izy ny lalàna, zay tratra mitsangatsanga dia troambato dia atao maty. Lalàna zay. Zay ny atao hoe lalàna ny ota sy fahafatesana. Manao zavatra ianao misy acte dia misy conséquence. Zay ny atao hoe lalàna zay. Misy mangalatra dia azo mangalatra, dia troambato dia atao maty. Zany hoe misy acte dia misy fanamelohana, retranchement, fahafatesana. Zay zany le izy. Retranchena aloha alàna eo amin'ny toby dia melohana dia maty. Ary ny gravy mitovy amin'io ny resaka sabata. Nisy olona anankiray tratra nandika andro sabata, le nitsipona kitay, dia inona ny nahazo anazy? Navoaka tany ivelan'ny toby dia nitoraham-bato dia natao maty. Lalàna zay, ary tsy miova zay, tsy afaka miova zany natao hoe lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Fahafatesana no tambin'ny ota, tsy afaka hovainy zany, satria lalàna éternel zany, tsy miova zany.
inona ny atao hoe didy ny didy amin'izay de zao aza mangalatra mame vahaolana ve le didy le didy tsy mame vahaolana fa miteny aminao fotsiny hoe aza manao an'io ianao fa raha manao an'io ianao de miatra aminao ny lalàna miatra aminao le zay tratra mangalatra de avoaka ny velan'ny tompo de torambata zay fotsiny ny didy zay zao nefa ny olana tsy manome tsy afaka le didy zany mahatonga ampoly any amin'ny romains 6-7-8 le miteny an'le hoe atao natrika any ozy izy ny fikasananao ny tsara fa ny fahefananao n'liziny tsy misy tsy zay tiako ny ataoko ozy izy fa zay tsy tiako no tanterahako ary raha manao an'izany de tsy zatso no manao an'izany ozy izy fa niota zay mitoetra atao anatiko indreso ozy izy paoly olo mahantra iza no afaka nafaka amin'ity tena nyty fahafatesany ity satria ary amin'ny nofo ozy izy de manaiky nyio lalàna io fa am'saina ozy izy de manaiky ny lalàn'andriamanitra ina dikan'izany misy lalàna zany io lalàna niota sy fahafatesana io de lalàna miatra amintsika zanak'olombelona vokatry ny fankanesana teo amin'ny azy fa lalàna ny tsara sy ny ratsy tao edena ary reny lalàna rehetrarehetra eny lalàna mosesy sy ny lalàna ambiny lalàna justa fotsiny miaccentue an'io lalàna io zay fotsiny le izy fa ny tena fon'le lalàna de hoe fahafatesana no tambiny ota ninina zany ataonao de rehefa ao anaty fahafatesana ianao manao an'le izy de ny vokany de fahafatesana tsy maintsy miatra aminao ny fahafatesana de ny didy miteny fotsiny hoe aza manao an'izao aza manao an'izao aza manao an'izao tsy manome vahaolana ny didy fa miteny fotsiny aza manao vita nefa lizy sa tsy vita mety misy vita ihany fa misy tsy vita ary zay le problème de rehefa aveo am'izay hoe za mahavita telo za mahavita efatra donc za zany tsara nora koto za tsara nora be satria ny anamba ny anahy kosa mba valo ny vitako ny anamba zao mivitako ohatran'le mpanan-kareny vitanao ve ny lalàna de ozy hoe vitako daholo ozy izy de za aloha izy mandainga satria tsy vitan'zany de ozy izy nitsapahany jesosy anazy de ozy izy okiarana ozy izy ndana ro ozy izy am'dio mifanananao rehetra de ndao nididy voalohany mihitsiny no nydefa hery izy tiavan'i jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ami'sainao rehetra mifanahinao rehetra satria ny fonao kay zany any amin'ny zavatrafa ny didy de zao ohatran'ny chaîne io anankifolo chaîne anankifolo de ry ambany ary mifanahinao miantony ao ambany ao mifahaverezana mila manapaka chaîne anankifiry de very ianao ray fotsiny aztsika zany chaîne ray tsy hoe mila tapahako daholo izy rehetra zay vao very ianao chaîne ray fotsiny tapahako de very ianao zay diso am'ray loha de diso amin'izy rehetra ka tsika rehefa metehatra amin'ny lalàna nyota sy fahafatesana de fahafatesana zany ny ainantsika mila azotsika tsara zay tamin'ity indray mitoraka ity lalàna hafa mitondra lalàna vaovao am'izay jesosy lalàna nyfanahanaina madio mikasika maloto de ina no nitranga madio my maloto tsy lalàna naturel zany tsy lalàna n'le lalàna ny ota sy fahafatesana zany fa lalàna vaovao ary zay ny tokony rôle ny zanak'andriamanitra raha madio ianao maninona ny matahotra maloto fa maninona ny manavakavaka hoe rianina zao rianina anina rianina hoy rianina raha madio ianao kristy velona ao anatinao madio manana rôle ianao manadio ny ampiasainy jesosy ianao anadio ny maloto any anatin'ny tontolo feno fankalana feno fifanamelohana feno fifanenjehana ampiasainy jesosy kristy ianao fitiavana anadio an'izay endrim-pahafatesan'izay izy no manadio azy fa ianao ampiasainy fitaovana araka ny teneniko teo hoe tsisy andriamanitra miasa eto am'izao tontolo zao miasa amin'ny alalan'ny olona ka exceptionnel zany hoe ny vato ny ampiteneniny fa tsy ka courant zany hoe rehefa tsy teny reo de mivato ny antsoantso andriamanitra tsy mampiteny briky isan'andro ohatrany tamin'ny andro balaka sy balamy tsy briky isan'andro ny ampiteneniny fa ianao manana ny kristy velona ao anaty no ampiteneniny zarany fitiavany sy ny fahasoavany ny fanondram-pony iainao aloha zay sitrany ianao de rehefa sitrany ianao rehefa aveo afaka mba mizara kosa an'lay fanasitranana mazava tsara dikan'izany de zao rehefa mino ny tiasa-pamonjeny jesosy kristy ty tsika de mandray an'le fitiavany de rehefa mandray an'le fitiavany tsika de velona ao anatytsika lasa olom-baovao tsika
ary rehefa olom-baovaoantsika dia mitodika ty amin'ny asa famonjeny jesosy kristy ao amin'ny tontolon'ny esprit io ty tsy hita maso ao amin'ny tontolon'ny esprit fa eo amin'ny saina kosa eo amin'ny amina kosa io ny vanina mila sokafana miova amin'ny fanavozana ny saina mba hiseho amintsika ilay fitiavan'Andriamanitra. Miova amin'ny fanavozana ny saina, rehefa tsy miova amin'ny fanavozana ny saina tsika tsisy nenenina miseho eo. Vovontsitsika, za tsy mandany zany vovontsitsika fa miaina fiainam-pahafatesana foana tsika. Satria lasa hitsara ny olona, anamelo tena, anameloka ny hafa, hitsara ny olona, zay foana ny lasa fiainatsika. Voavela ny helokontsika dia ny anjaratsika zany dia mibanjina, zay le manokatra vanina zay, mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Azareo mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Misy tantara kely zay manazava n'io zany hoe banjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Nisy lehilahy zay dia nanatona ny mopera izy, dia niteny tamin'ny mopera izy zany hoe za mopera dia manomboka androany dia za tsy hivavaka ntsony. Tsy hivavaka ntsony fa manino ianao tsy hivavaka ntsony ozy izy mopera? Satria ahoana kosa ozy izy rianina ozy izy mpijangajanga, rianina mpangalatra, rianina mpandainga, rianina zao ny zavatra ataony rianina nytanisa rianina be da be teo izy. Ok rozy mopera tsy maninona raha tsy hivavaka ntsony ianao ny tana ary fa tsy maninona e. Fa zao ozy izy mbangatahako anao raha ny alohan'ny alanao anaty fiangonana. Andro alahady ozy izy dia zao alaivo ozy izy ny vera dia asivo rano tapana ozy izy dia zao ozy izy mba mangataka aminao miodidina ozy izy ny fiangonana. Eny ara ozy izy lasa izy nalainy ny vera dia lasa izy niodidina amin'ny fiangonana dia nitandremany tsara ilay vera tsy hiraraka. Tandremany tsara ilay vera tsy hiraraka. Dia noho ny avy eo tonga eny dia tonga teo mopera izy, nanao anao ozy izy mopera, vita ozy izy ny zavatra nampanaovinao dia ina ozy izy ny zavatra voaremarkenao. Tsy very ozy izy le rano nataoko tato anatiny ty, tsisy very ozy izy fa mbola io ihany. Ay ozy izy mopera. Hitanao ve rianina jangajanga? Tsy hitako ozy izy le re. Hitanao ve rianina nangalatra? Tsy hitako. Fa ahoana ny tsy hitanao? Satria ny antony tsotra, satria ny fantoka tao anatin'lay inona? Lay vera ny masonao. Dia tsy nahita zavatra afaka ohatran'ilay vera ianao. Ninona zavatra mitranga tsy mitseho eto amin'izao tontolo izao. Mifanto aoka ianao hifantoka eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Fa rehefa tsy mifantoka eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ianao, zavatra hafa no hitanao. Ahita ny fahotandra be ianao, ahita ny anina andrakoto ianao, ahita n'izao ianao, ahita n'izao ianao, ahita n'izao ianao. Fa rehefa mifantoka eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ianao, manomboka eo ianao manomboka miova aloha ianao. Ary manomboka manifeste an'ilay fitiavan'Andriamanitra ianao. Manomboka manifeste an'io fitiavan'Andriamanitra io. Raha fidinitsika zany dia izao. Eo no misy mifanasitranana eo amin'ny fibanjinana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Olona sitrana rehefa avy eo ary manana foantra ny olona marary. Lasa manana foantra ny olona marary. Za olona narary taloha fa rehefa mahita ny aretin'ny olona dia mba malahelo hoe mba tiako hositranin' Jesosy koa ny hafa. Mba tiako hositranin' Jesosy koa ny hafa. Ary zay nefa toepon' Jesosy zay. Ary raha tsy olona zay no mahatonga, raha tsy zay miteny ao antsika tanora zay mbola hiditra ao anatin'ny fanambadiana. Be dia be amintsika tanora satria ny problème dia izao, potiky ny maratsy dada sy neny, simby dada sy neny, mety misara-panambadiana sy zavatra maro isan-karazany. Dia mazava ho azy fa ny tanora lasa tanora potika ihany koa. Tanora maratra. Dia raha tanora maratra miditra ao anaty tokantrano samy tanora maratra dia inona ny zavatra hitranga ao? Samy mifandratra. Samy mifandratra. Raha tsy misy olona anankiray sitranao miditra ao anatin'izany tokantrano zany, tsy possible tafarina ny tokantrano. Tsy possible. Satria ny problème mety samy ezaka amin'ny herin'ny tenany eny, ezaka amin'ny herin'ny tenany. Tonga ny limity amin'izay. Rehefa samy tonga ny limity, dia rehefa samy ratra ny mandeha dia tonga ny limity dia kasura io. Okizay. Tsy zaka ntsony. Fa rehefa manomboka sitrana amin'izay
Jesosy Kristy peu importe zay zavatra mitranga eo, ninoninona zavatra tsy fitovikevitra, ninoninona ifananovana eo, ny zavatra fantatro de zao Kristy ny victime teo amin'ny toerako. Raha misy zavatra tsy zako ako anaty tokantrano, Kristy ny victime eo amin'ny toerako. Ary rehefa Kristy ny victime de tsy izany victime, ny anjarako de manifester an'ilay fitiavan'i Kristy. Zay ihany. Ny tena atao hoe tokantrano zany, tena tokantrano amin'ny Kristy, tena tokantrano amin'ny Kristy de tokantrano centré amin'ny Jesosy Kristy. Tokantrano centré amin'ny Jesosy Kristy. Sy tady manaraka rehetra zafady. Tokantrano centré amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe Kristy no ambony indrindra, samy somi amin'ny Krista, zany hoe samy olona nandray ny fitiavany, samy olona voavela eloko, de rehefa avy eo samy olona efa sitrana. Possible ny voana manifestation ana fanasitranana mety tsy mitovy a. Mety ny anankiray efa lasa lavitra, ny anankiray mbola tsy manifester loatra ny fanasitranana izy. Fa ny tena important aloha de olona efa nandray an'ilay fitiavany Kristy. Zay ny tokony miditra ao anaty tokantrano. Satria rehefa tsy zay ny miditra ao anaty tokantrano de araka ny teneniko anareo teo, rehefa miala le Y sy le E sy le J sy le E, de inona zavatra mijanonao sisa? Afo sisa no mijanonao. Mila mandray an'le puissance de Dieu ny lahy, ary mila mandray an'le fahasoavana sy ny fiadanana, ny grâce de Dieu ny vavy ao anatin'le izy. Kristy anao ambony indrindra. Ny lehilahy mandray ny fitiavan'i Kristy ary miexpérimenter ny fitiavan'i Kristy io. Ary zay voarain'ny lahy rehefa avy eo de manome ny vavy izy. De rehefa avy eo ny zanaka eo ambanin'izay fotsiny. Zanaka eo ambanin'izay fotsiny. Ny lahy, zay le tenenina teo, ny fitiavan'ny lahy no mitarika ny faneken'ny vavy. Fitiavan'ny lahy no mitarika ny faneken'ny vavy. Tantara anekdoty kely momba ny resaka tokantrano misy fotoana zay farany ady. Ohatry ny olona rehetra miady. Alady ho andro zany de hitory-teny. De rehefa ndeha hitory-teny za fanaoko taloha rehefa raha vao ohatra ka miady zay sisy, de tonga de lasa na midy aman-trano de mibebaka de na tsy mandeha mihitsiny satria tsy tiako maloto mifoky zany de hitory any. De tamin'ny indray mandeha ameny Jesosy conviction any, zavatra tsy dikany mihitsy le nampiady a. Tsisy dikany mihitsiny. De nandeha any nadio ny foko. De nandeha de nitory-teny de izy moa zany tao an-trano tao tezitra ny malahelo. De fantany any hoe rehefa tezitra de malahelo de andeha iaino tory-teny. De nitady izy tory-teny, de nitady tory-teny, de tsy nahita tory-teny zay tory-teny anony zany de tsisy nety taminy daholo. De farany sady tezitra izy ny malahelo nome de nitory-teny kany anony. Verina vady verina avany fitoriana teny sady me izy no na osy mbola nitory-teny ty hany anoko. Ampitiavana no ny tena azy. De hitantsika am'izay, zay rehefa tena Kristy ny centre. Rehefa Kristy ny centre. Satria tsy zany ny anony, fa iza ny anony? Le Kristy ny teny tamin'ny alalako. Ary zany ny fiaina tokantrano. Taloha rehefa miady mandritry ny 3 andro rehefa trandro tsy mifampiteny. Tsy mifampiteny. Fa zao tsy hoe tsy miady. Fa après adiny ray de samy mieritreritra inona moa zany le anton'le ady teo de samy miverina mibanjina an' Jesosy Kristy de vita, milamina. Ohatrany tsisy nenenina le teo. De mifampimety izay. Rehefa tsy Kristy ny centre de tsy maintsy any amin'ny divorce io nefa rany. Tadidio zany. Afo. Tsy maintsy any amin'ny divorce io nefa rany. Fa zay mahatonga hoe ny lehilahy mana responsabilité ny lehilahy. Satria rehefa ohatra ka tsy ao amin'ny Kristy izy de responsable. Fa manomboka eo amin'izay lasa miverina ao amin'ny Kristy izy. Izy ny lasa responsable. Kristy ao anatiny lasa responsable. De Kristy ao anatiny no manome anazy ny autorité sy ny responsabilité ahafahany miaina an'izay. Ny dikan'izany de zao, ny tena tokantrano kristianina de tokantrano ao no metomboka amin'ny fiangonana. Ny tokantrano kristianina de ao ny tena fiangonana voalohany. C'est pas la peine raha ohatra ka mikorotana ambony ambany ny ao tokantrano
de anao andeha any am-piangonana isan-kalady andeha hideradera andeha isehoseho any am-piangonana ao atokantrano ny fiangonana voalohany, ao atokantrano ny hopitaly itsaboan'Andriamanitra amin'ny alalany zay nandrainy Kristy velao anaty. Raha efa sitrana ray de za anjarako mizara ny fitiavana ny vady aman-janaka, sitrana ny vady de ny vady rehefa eo mizara an'io vady aman-janaka mizara ny fitiavan'Andriamanitra. Ao atokantrano no ananganana ny lavo, ao atokantrano zay maratra, ao atokantrano no anehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Ao atokantrano rehefa ny ao atokantrano no miteny hoe tena kristianina ianao, de zay ianao vao tena kristianina. Fa be de be ny olona ny ao kristianina ny ao atokantrano ny korotana de lasa izy mihazakazaka ny ivelany manao asan'Andriamanitra. Za tsy sanatria manenjika, tsy mampanenina raha zay aloha ny zavatra hitanao fa mety de atao fa tsy manenina. Fa na ianao ihany ara de efa mahafantatra sy miaina fa tsy miaina fiadanam-po ianao, tsy miaina an'ilay fitsarana amin'ny Kristy ianao, satria any ivelany zany ianao nitady réconfort de rehefa tonga ao anatiny de hiverina iainao anaty afo be de fiainana ohatrany ahoana zany. Fa ao tokantrano ny tokony hisy ny fiainana paradisa, ao tokantrano rehefa ao Jesosy de paradisa ny tokantrano, fa rehefa tsy ao Jesosy de afo be ny tokantrano. Raha vao tsy ao Jesosy de afo be ny tokantrano. Rehefa ao Jesosy zany tsy midika hoe tsisy olana tsono mbola averiko indray, mandalo ny olana, mandalo ny problema, mandalo ny zavatra rehetrarehetra, fa ao le fanjakana tsy azo ampiroroana. Ao anatin'ny tokantrano misy an'le fanjakana tsy azo ampiroroana. Amaranako azy, conclusion de zao, tao am' Jesosy Kristy, tao edena noforon'Andriamanitra, raha tsy nahaino zany anao de ofeziko foy ity zavatra ity. Tao edena noforon'Andriamanitra tahaka ny endrin'ny olombelona, ny tafiny ny voninahiny, de nasiny vovotany de nasiny fofinainy. Rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy nefa izy de niala ilay voninahitr'Andriamanitra teny aminy, ilay endrik'Andriamanitra niala teny aminy, zany hoe lasa miboridana izy. Ary dia nanomboka teo de tafiditra ny ota. Ity ny atao hoe olona maratra, olona feno ratra anaty, olona lasa manilikilika manameloka ny hafa, manamelo tena, olona mitsoka an'Andriamanitra, olona miafina. Tafiditra tao amin'ny fahotana, ny ota, ny ratra anaty. Ary de lasa izy nitady akanjo ravina viavy mba ho vahaolana. Akanjo ravina viavy mivahaolana. Fa saingy zao, ny soloan'Andriamanitra akanjo ody biby io. Ary rehefa avy ny soloan'Andriamanitra akanjo ody biby io de tia maharitra mandrakizay. Le akanjo ravina viavy tsy maharitra, le akanjo ody biby maharitra mandrakizay. Aza mitafy akanjo ravina viavy, aza isaky mihetsika de mitady vahaolana amin'ny herin'ny tenanao, matokisan'le vahaolana nomen'Andriamanitra de Jesosy Kristy le akanjo ody biby. Ary rehefa vita zay de tonga amin'izay kosa Jesosy Kristy lay Andriamanitra de nitafy ny endrik'olombelona kosa izy. Nitafy endrik'olombelona Jesosy Kristy. Zany hoe le Andriamanitra tonga de nitafy ny endrik'olombelona. Ary rehefa tonga izy de tao anatiny ny asa-pamonjeny amin'izay. Ny foanana aloha le fahotana, ny sitraniny le aretina. Nanolotra ny aina izy, nitsangana tamin'ny maty izy, ary de nitafiny voninahitra indray ianao zay mino ny asa-pamonjeny. Ny sitraniny, ary de le fitiavana sy le fanamasina mivelona ao anatinao. Zay izy raha vezina, sitrany ianao. Amaranako azy raha tena azonao zay rehetrarehetra zay, tsy haiko ianao androany na efa sitrana na mbola tsy sitrana. Tsy haiko ianao androany na efa voavela heloka na mbola tsy nandray famelan-keloka. Tsy haiko ianao androany raha efa nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy na mbola tsy nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, na efa nafantatra ihany hatramin'izay fa androany zay vao tena azonao hoe ay ve tena fiainana ity resaka ity, fa tsy resaka hoahoahoa na blabla fotsiny, tena zavatra mila iainana isan'andro isan'andro ity zavatra ity, zany famelan-keloko zany mila iainana isan'andro isan'andro. Tsy haiko zany raha efa niainanao na mbola tsy niainanao. Tsy possible ianao izaran'ity fitiavan'Andriamanitra ity raha tsy bien établi tsara aloha ary nandray tsara ny famelan-keloka eo.
tsy haiko zay tanao androany mety mbola tsy nandray famelan-keloka mihitsy ianao mety efa nandrainao fa mbola tsy manifeste eo aminao hoe ianao mahay mamela heloka ianao mahay mitiany hafa mety mbola feno fankalana ao anatin'ny fonao mbola mandalo olo le processus ianao androany hivavaka amin'ny amaranako azy a hivavaka za tsy ampanangatanana za tsy ampitsangana fa zao kosa ny teneniko anao anjaranao sy jesosy androany mets-toi devant Dieu mandehany eo amin'ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy mandehany eo amin'ny azo fijaliana ianao rery ianao sy ny fonao velaro anatrehan Jesosy zay mbola marary a Jesosy mbola mandratra olona mbola manabatibaty mbola manameloka mbola miseho eny amiko ny ratra rehetrarehetra zay nakumileko hatramin'ny fahazazako lova ny lovaiko tamin'ny ray aman-dreny tsy mba nandovany ininona afa tsy ratra tamin'ny ray aman-dreny za tena izany za tsy nandova nina tamin'ny papa sy mama nandova ratra fa nina avy ansitraniny Jesosy raha tahak'izay ianao a hivavaka ao anao a de makanesy eo am' Jesosy za tsy ampitsangana ao a za tsy ampitsangana za tsy ampanangatanana fa ndaotsika hivavaka de ao anatin'izay vavaka izay a samy manolo teny eo am' Jesosy ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao ary raha mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty ny mandrava ny endrika fahafatesana rehetra za tsy migaranty za tsy migaranty raha hoe satria ianao miteny androany de voavonjy satria problème anao manokana sy ny tompo zay za tsy mahalala hoe voavonjy ianao na ny olona akaiky ana raha tsy fantatra hoe voavonjy izy satria ny tompo rery ny mahalala an'izany eo anatin'ny fonao fa ny zavatra fantatra raha tena mino ianao de manomboka sitrany ianao androany manomboka himanifeste an'izany fanasitranana am' Kristy zany ianao androany manomboka hizara ny fitiavan'Andriamanitra eo ianao manomboka tsy hanamelo tena intsony ary tsy hanameloka ny hafa-tsony ianao hivavaka tsika Jesosy io misaotra anao noho ny fitiavanao misaotra anao noho ny asa-pamonjena zay nataonao Jesosy misaotra anao noho ny amin'ny fanasitrananao anay zay nataonao teo amin'ny azo fijaliana misaotra anao noho ny amin'ny famelan-keloka satria voavelanao ny eloka rehetra taloha ankehitriny aroa avy misaotra anao Jesosy noho ny amin'ny nangalanao endrika olombelona ka tonga olombelona ianao mba hamonjy anay fantatrao ny ao anatin'ny fony reto olo reto tsirairay Jesosy za tsy mahalala ny ao anatin'ny fony za tsy mahalala ny ratra rehetrarehetra zay efa nivesarany nandritrin'ny hatramin'ny nahateraka azy hatramin'ny nahakely azy za tsy mahalala n'izay zavatra rehetra zay efa nanilokilian'ny fiarahamonina azy mety ao anatin'ny fanilokilian'ny fiarahamonina izy mety ao anatin'ny fanenjehana izy mety ao anatin'ny esoslatsy isan-karazana izy mety ao anatin'ny fanamelohan-tena izy mety ao anatin'ny fikorotanana ny tokantranony mety efa eo mpisaraha-panabadiana aza ny sasany fa ny zavatra fantatro Jesosy Andriamanitra mpanangana ny rava ianao Jesosy ny zavatra fantatro Jesosy de ianao Andriamanitra ianao no mamitra-pihavanana indray satria Andriamanitra mpamitra-pihavanana ianao Andriamanitra tsy mpanameloka ianao Jesosy ozy izy ianao hoe za tsy ho avy hanameloka fa za ho avy hamonjy tsy manameloka na iza na izy ianao eto Jesosy androany kosa ianao miteny fa na an Jehovah ny antenatiko ianao raha vao nitory teny ianao naniraka amampifatotra anafaka ny ampahoriana be dehibe no mifatotra eto Jesosy be dehibe ny ao anatin'ny fahoriana ny zavatra fantatro Jesosy androany ianao anafaka azy ireo voavelanao ny elony vangio ny fony Jesosy mba handraisany an'izany famelan-keloka zay nomenao zany voavelany eloko ao ozy Jesosy Kristy aminao hoe voavelany eloko ao ary voavelany eloko ao nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy arava ny endrim-pahafatesana rehetra rava le fahafatesana zay nampisaraka anao tamin'Andriamanitra raha inonao zany alatrao anatin'ny foniny tsirairay zany Jesosy androany ny endrim-pahafatesana rehetra zay iaina ny androany ny tebiteby ny olana ny tahotra ny aretina ny fahotana ny ozina
efa ianao nefa victime teo amin'ny toerany, teo amin'ny hazo fijaliana. Androany ampianaro izy Jesosy, anatitra n'izany mavesatra zany rehetrarehetra ho eo aminao Jesosy. Ianao no miteny hoe makanisa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra etana. Atero amin'ny Jesosy ny mavesatra rehetra eo aminao. Izy ny victime teo amin'ny toeranao. Victime teo amin'ny toeranao izy. Omeo an Jesosy, aoka i Jesosy nitondra n'izany mavesatra zany. Raha tena inonao zany androany, raha iso zany fitiavan' Jesosy ianao zany, raha iso zany famelan-keloko zany, nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, ary resiny fahafatesana, resiny ino izany. Raha manaiky an Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao, ary raha mino fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Voavelany eloko ao, velona ao anatinao Jesosy Kristy, resiny fahafatesana, iaino zany manomboka androany. Osy Jesosy Kristy aminao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary zany nampaharetako ny famindram-poko taminao. Fa na dia mifindra aza ny tendrombohitra ho Jesosy Kristy, ny fitiavako kosa tsy miala aminao. Iza nahasaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fanenjehana sa fitanjahana sa loza sa aretina, fa amin'izany dia manoatra anao ny mpandresenao ao amin'ilay tianao dia Jesosy Kristy. Tsy misy fanameloana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'izay mandeha araka ny fanahy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna ny fanahinaina no efa nahafaka anao tamin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Fa zay tsy hainy lalàna satria nofony nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endrika ny nofo votaka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Voavelany eloko ao, velona ao anatinao Jesosy Kristy. Tiany Jesosy ianao. Jesosy Kristy mandray an-tanana amin'ny fiainanao. Jesosy Kristy manefa nanasitrana anao. Jesosy Kristy tsy manameloka anao. Jesosy Kristy manangana anao. Tiany Jesosy ianao. Voavelany eloko ao rehetra. Amen. Misy fanontaniana ve amaranantsika azy? Vita tompoko. Mbola misy fanontaniana ve? Sa efa voavaly daholo ny fanontaniana rehetra? Mba anaky roa ihany na telo maximum a? Tsy mbola... Oui. Dia ahoana zany le olona mbola mikofesy reny nefa efa voavelany elaka? D'accord. Dia ahoana koa le mbola misy afo be dia afo fandiovana? D'accord. Oui, zay ihany. Oui, ity zafady. Fanontaniako tiako apetraka hoe nanazava ianao teo dia hoe ny fomba hinoana foana, hitazomana an'ilay finoana zany e, hoe ianao mila mamavanana ozy izy ianao hoe mba hitazomana an'ilay finoanao hoe amaha-olombelona manko n'ilay izy indraindray ohatrany hoe tsy vita fa mijery ianao hoe dia ahoana zany ndray tolana, ahoana ny zavatra ohatran'izao, dia inona ny zavatra tsara banjinina foana moana an'ilay vanina. Ok. Zay zafady hoe raha mba azo efa maty mihitsy ka liany le misy an'le hitanareo nisy bon nanontany aloha ianao teo le valiko le fantaina voalohany iny le hoe ahoana zany le mikofesy tsy manana valy ahy satria fomba ampiangonana zay a tsy anjarako ny manaratsina amin'ny teny hoe mety na tsy mety a fa rehefa tena voavelany eloko ny olona dia misy ny antsoina hoe fifalian'ny voavela eloka. Miaina an'izany fifalian'ny voavela eloko zany a. Miaina an'izany a. Possible mety mandalo zavatra, mety miresaka amin'ny olona hoe ohatran'izao ny zavatra mandalo amiko. Fa ny fitenenako an'izay aman'olona tsy mamela ny eloko akory. Mazava sa tsy mazava? Tsy ny fitenenako ny problemako na ny fahotako aman'olona ny lasa mahavoavela ny eloko, fa ny famelan-keloka dia tsy misy afa-tsy ny asa-pamonjena vitany Jesosy Kristy.
ka raha ohatra zany tsy mampandra mikofesy ka le mampikofesy rehefa avy eo miteny hoe ndana miverina amin'ny asa-pamonjeny jesosy kristy fa voavelany eloko ao tsy hitako izay problème an'izay ao a fa raha ohatra ka lasa pouvoiran'le pampikofesy le famelan-keloka de zay tena diso zay satria tsy ao amin'ny olona ny fahefana hamela heloka fa ao amin'izy ao amin'i jesosy rery any navesina fandiovana longambany tsy hoeto nyresahana anazy satria sujet hafa mihitsy zay de sujet lava be a de satria misy ny réalité a misy ny vérité a de tsy tiako resahana eto ny farany a nresaka nanontany ianao ny momba ny hoe ahoana le fomba ibanjinana anazy fomba ibanjinana anazy a nanazavazavatra nisy zavatra point anankidimy teo tena ninsisteko be mihitsiny jesosy kristy nomboana teo amin'ny azo fijaliany tsika ny ara-voomby taminy izy nalevina izy nitsangana tamin'ny maty izy niakatra ary nyfanahy masina zay nedina ireo mantsy ny ivo ny filazantsara zany reto ireo ny ivo ny asa-pamonjeny jesosy kristy zany peu importe zay zavatra mitranga amin'ny fiainanao de mifantoa am'ireo fahamarinana ireo aloha mandalo problème ve anao androany nenena problème mitranga amin'ny fiainanao androany jesosy niteny teo amin'ny azo fijaliana zay mantsy le nazavaiko teo hoe itsika ane rehefa 5 sens no iainantsika de lasa manome commande ao anatin'ny saitsika l izy de manome farisendahatra ao anatin'ny fotsika tadio tsara ny zavatra inona ho hafa sy ny zavatra jerena de misy impact be amin'ny fiainatsika raisiko ohatra raha misy marary eo zao anakiroa ny anakiray nanao analyzy de nahita hoe voan cancer fa ny anakiray tsy nanao analyzy de tsy mahafantatra iza maty aloha le nanao analyzy le nanao analyzy ny tsy maintsy ho faty aloha satria nahoana satria nijereny le izy nitsakotsakony de rehefa nitsakotsakony le izy de lasa tonga fahafatesana tao anatiny de iny zavatra iny lasa sainy isan'andro eo faty ahoana zanako ahoana zao de iny nitsakotsakony isan'andro eo de tsy le aretina tsony mahafaty azy fa ilay fitaitainana azonareo le izy de mampianatra ny tompo banjiny jesosy kristy au lieu de mibanjina fahafatesana sy mitsakotsako fahafatesana ianao de tsakoiny famelan-keloka efa vitan' jesosy kristy ho anao teo amin'ny azo fijaliana asa raha azonao le izy tsakoy fa efa niara-nomboana tamin'ny teo ianao ary nyendrom-pahafatesana rehetra de efa niatra taminy tsy anao tsony ny victime zay le zavatra nazavaiko teo hoe tena fiainana iainana le izy tsy za tsony ny victime misy mandatsa anahy misy manesy anahy misy marary ve oui mety arary oui fa ny zavatra fantatro de nidiakapoka taminy no anasitra anahy ok possible izy rehefa aveo manome conviction jesosy rehefa aveo hoe bon ndanarany a mihina-panafody azavaiko kely mifanafody efa mpanazavanyity foana rehefa conférence tadio tsara tompoko fa mifanafody a mivatatsika olombelo io matsia composition chimique de ny aretina rehefa ohatra hoe misy instabilité ao anatin'io vatatsika eo ao anatin'le composition chimique araitso tsara-tsaina hoe misy composition chimique anakiroa de zavatra tsy tokony hiady no ampiarahanao ao de atambatra ao anaty le tovakely iny dinona zavatra mitranga rehefa zavatra tsy tokony hiaraka no ampiarahanao ao dinona mitranga mipoky iny expérience chimique de ohatr'izay io vatan'olombelona io rehefa instable zany ianao de manomboka ohatra hoe micrée cortisol ny zavatra ohatran'izany de misy explosion ao anatin'ny vatana de marary ny olona de arakarak'izay de rehefa marary izy a de ny dokotera zay ny dokotera tsy manasitrana fa manafoana symptôme samihafa be le izy a zany hoe le symptôme fotsiny ohatra zany ianao hoe marary andohany reny de misy hafanana de mihinana feralgan ianao le sourcen'le ianao mamay a tsy tsabony le feralgan fa inona fotsiny tsabony le hafanana no alany de ohatran'izay ny fanafody zany hoe mifanafody tsy inona composition chimique de juste fotsiny mistabilise an'ilay vatanao le composition chimique fa tsy manome tsy manala n'le fototra
raha ohatra hoe fitahitany anaretina sy ohatran'izany no mahatonga anao manao an'io de tsy zainy de tsy izay no alany zany mahatonga ny dokotera miteny foana hoe amboary ny saina rehefa ohatra izy ka mitsabo de miteny foana izy hoe ny sainao aloha amboarina voalohany azonareo satria le fanafody tsy manasitrana fa le fanafody manala fotsiny ny symptôme de miretarde fotsiny an'le izy zany zay ny ataon'ny fanafody de zany conseil ako rehefa ohatra hoe tsy vita aloha le mandamintsainy possible ianao hoe marary be mihitsy de alao aloha le symptôme fa tsy maninona de rehefa miala le symptôme de manomboka eo anao afaka mifantoka amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy satria le 5 sens mba kalma le 5 sens am'izay fotoan'izay fa rehefa ohatra ka olona marary olona maheno fanaintainana ny tenenao hoe mibantsina ny Jesosy Kristy tsy vita an'izany satria le 5 sens amin'ny maha-olombelona atsika de matetika sika lasa manao focus ao anatin'le réalité sy ny zavatra hita maso ny 5 sens fa tsy makao am'le vérité le fahamarinana efa vita an'Andriamanitra de tsy vita an'izay hoe nitsangana tamin'ny maty izy resy ny fahafatesana fa nidina izy de velona ao anatinao fanahymasina efa fitiavana fiainana be deaibe zany hoe manome anao n'le fiainana be deaibe de zay le mahatonga hoe ny anjarantsika de manifeste an'izay fiainan'izay fotsiny manifeste an'izay fandresena teo amin'ny fitsanganana tamin'ny maty zay amin'ny alala ny fibanjina ny asa-pamonjeny Kristy fa rehefa tena miova amin'ny fanavozana ny saintsika ny ambiny manaraka ny zavatra rehetrarehetra azonao miprospérité voalohany indrindra de miprospérité de l'âme zany hoe mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy asa raha mahavaly ny fanontanianao mavaly vita tompoko tsisy tsony atoka ny fanontaniako izoko de hoe tamin'ny resaka le gloire de Dieu tamin'ny testamenta taloha sy ny fanahy masina ao anatsika sy manodidina atsika amin'ny testamenta vaovao de hoe tamin'ny Eli le andeha amindran'le ositra tamin'ny Elisa de nangataka Elisa tamin'iny hoe ameo un tiers ny fanazy ao anatinao de fanahy masina ve iny ny tenen'iny sa le nefesy de ny fanontaniana manaraka eo am'le hoe tam'le vehivavy mpitsangatsanga tam'le image ny tantarainy zoko teo de teo amin'ny tongony le vehivavy de hoe voavela ny elony satria be fitiavana izy de en fonction le fitiavana zany ve misy idirany am'le fonction le fitiavana ao anatiny ve ny famelan-keloka sotra tompoko verina foana za tsy hoe mananina fa ny baiboly manampy atsika hiaina fiainana zany ny zavatra tena resahantsika fa ny zavatra rehetra manondro an' Jesosy Kristy de zavatra roa fotsiny ny zavatra teneniko tsisy olona taloha nanana fanamasina aloha tsisy an'izany satria raha efa nanana fanamasina ny olona taloha de tsisy nilana an' Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliny Petera raha teo miteny an'izany hoe tiandry zareo ho jerena fatratra ozy izy tia ny mpaminany taloha sy mimpanjaka ozy izy hiainana fatratra nefa nareo ozy izy miaina an'izany inona zavatra azoko raisinao anatin'izay fotoan'izay ao anatin'izay zavatra izay tena tsy azotsika mihitsy hoe ohatry ny ahoana le identité atsika indraindray tsy azotsika tsaina mihitsiny fa tsika lasa ohatran'ny hoe delese ohatran'ny hoe tsisy fotony amintsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de tsy azotsika tsaina tsara hoe itsika ne re olona ka zanak'Andriamanitra raha nandrain'i Jesosy ianao ka velona ao anatinao Kristy zanak'Andriamanitra tsika ary misy mission ngezabe napetrak'Andriamanitra ao atsika misy ngezabe fa maninona ry Paoly ny mahavita olona anankiray ny nampiasain'Andriamanitra ka nanova an'izao tontolo zao fa maninona ny kristianina am'izao firy miliara nefa jereo ny zavatra mitranga eto am'izao tontolo zao fa maninona satria ny problema tena fona raha mahitsy am'le izy kristianina anarana mipetsaka
Zany hoe tsy mitondra an'ilay fitiavan'Andriamanitra ary mizara ny fitiavan'Andriamanitra. Tsisy an'izany. Tsisy an'ilay tena mitondra an'ilay fitiavan'Andriamanitra ary manova. Ampiasain'ny Kristy hanova. Satria zay raison d'être antsika. Ovaliako ilay anina anao rehefa anaty association. Faharoa manaraka an'izay nanontany fanontanianao faharoa hoe tsy possible afaka andray ny fitiavan'Andriamanitra tsika raha tsy matsiaro resy aloha. Indro ny zanak'olona ozy izy hitady sy hamonjy rehefa tsy mbola fantatrao tsy tsapanao hoe very ianao dia tsy ho tonga hamonjy ianao Kristy mpahamonjy. Be dia be mantsy ny olona mamonjy tena, miezaka mamonjy tena. Fa ny olona very ny vonjen'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mamonjy an'izay afaka mamonjy ny tenany. Tsy tonga ho an'izay mamonjy ny tenany izy, fa tonga ho an'izay very. Zany hoe raha tsy tena manaiky ianao hoe Jesosy resy aho. Fa raha mbola ozy izy ianao hoe ty vitako, ty ihany ny ilako anao, mbola tsy izy zany. Ary le very tsy tety ivelany fa tena toe-po. Hoe tena le izy tsy hoe tsy manam-bola, tsy hoe tsy zay le resaka, fa tena hoe milanao a Jesosy. Milanao amin'ny fiainako. Satria tsy endrim-pahafatesana akory zao mantsy ny problème ny kristianina. Endrim-pahafatesana ny anatonany an'Andriamanitra. Ohatra, marary izy. Dia iny aretiny iny ny lasa anatony an'Andriamanitra dia rehefa sitrany izy dia ina no mitranga. Lasa izy mandeha. Problème, misy trosy izy. Dia lasa izy mitotototo manatona an'Andriamanitra. Le endrim-pahafatesana zany ny anatonany. Mivamy problème dia ina no mitranga. Lasa izy mandeha. Dia miandry endrim-pahafatesana hafa indray izy dia lasa indray izy mihazakazaka manatona eo. Tsy zany ny fiainana kristianina. Fiainana kristianina hoe tena very na manana inona na tsy manana inona milanao a Jesosy. Ianao ny fiainako. Dia tsisy afa-tsy izay. Raha tsy tonga amin'izay eta zay mihitsy ny toe-pontsika, tena malailo amin'ny lasa zany fa mbola lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy tena manaiky hoe resy ary zay ny problème manao tsobo-dranotra miangaly daholo ny kristianina manao kely dia mitsoaka. Dia satria inona ny antony? Satria izy olona maratra, olona tsy sitrana, dia lasa mahita ny anina dia rianina ary manao an'izao, rianina ary ohatr'izao, rianina ary ohatr'izao dia lasa mifampitsara ao anaty fiangonana. Lasa zay le problème, fa tsisy olona tena hoe sitrana dia nisitranin' Jesosy. Dia lasa fitaovana ampiasain' Jesosy. Vita tompoko. Ny amaranako azy nisy nanontannareo teo vitsivitsy. Izahay misy ny antsoina hoe association Ivo. Inona ny ataon'ny association Ivo? Mitaizan'ny tanora. Za tena niaina tao anaty ratranaty. Za papa sy mama olona nisaraka, niaina tao anaty ratranaty, niaina tao anaty délinquance juvénile, niaina tao anaty fanilikiliana maro isan-karazany. Dia tao anatin'izay no nisitranin' Jesosy. Dia mba mizara dia ireo tanora ireo mitaiza tanora zany zany hoe mitaiza tanora ny association plutôt, mitaiza tanora zany hoe ao anatin'ny hoe ray aman-dreny ny sara-panambadiana, tsy misy ray aman-dreny tsony fa ohatra hoe maty ny ray aman-dreny, zaza tsy rarahiny ny ray aman-dreniny, zaza ao anatina problème zany ao anatina problème na identité zany. Zay ny zavatra ataonay dia miforme ny jeune ao anatin'ny antsoina hoe discipleship, zany hoe tena fiainana ny resaka. Iainana ny resaka dia miaraka miaina, miaraka misy fotoan'izay anao formation, anao atelier na ohatran'izany ohatra amina resaka jeune. Dia mety misintaka kely dia miaraka dia mampianatra ny jeune amin'ny resaka inona ny atao hoe ohatrany ahoana zany hoe fitiavana eo amin'ny tanora, ohatrany ahoana ianao ny tokony hiditra ao anatin'ny fitiavana sy ny ohatran'izany. Dia ho anareo izay te hiditra ao anatin'ilay association dia manatona ny niza na manatona ny mialitiana, ohatrany tsy ao mialitiana. Manatona niza mba mitsangana kely io niza azafady dia manoratra anarana any amin'ny niza. Zay tompoko amarana amin'ny fotoantsika. Dia hivavaka-tsika dia amarana amin'ny fotoantsika. Izay hanoratra anarana rehefa manatona ny niza, hivavaka-tsika. Jesosy misaotra anao izay noho ny fanatrehanao teto, misaotra anao noho ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonay. Izay nataonao indridridritra tamin'ny alalanay. Nafafy ny teninao Jesosy dia ho tany lonaka amin'ny fon'ny olona indray an'izany teninao izany. Aoka tsy ho verimaina fa tena anireny amin'ny tany lonaka izany teninao izany Jesosy. Dia mba